eny ary amin'ny fifaliana no hanononana ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy a tonga sondray eto amin'izao tranon'andriamanitra izao iombonantsika ny amin'ity atoandro ity tafiditra trany ao anatin'ilay seminaira karakarain'ny HFNJ na ny hoe azon'ny fahamarinana nambolen'i Jehova izay mankalaza ihany koa ny fahadimy taonany andro faharoany anio andro voalohany ny omaly efa nandiniana trany ny hoe ahoana ny ananako fiainam-pitiavana mamelona fa tsy mahafaty ary nentin'ny zokotiana fanantenana ary ny amin'ity anio ity indray dia ny hoe tia olona dia ahoana entin'ny mpanompony izay rehefa avy eo hitondra nyzay hatrany pasteur Hirako Andriamasoami amin'izao fanomboana ny fotoana izao dia mangataka sady nireo groupe de louange atao anatin'ny fikambanana HFNJ mba androso ety anoloana hanomboka ny fotoantsika dia ankinitsika tanteraka ho fiderana fisaoran'Andriamanitra ny fotoana tsy fanomboana ihany fa ny fotoana minitra sy ny sekonda rehetra fa ety am-panomboana aloha dia ho tanterahantsika izay dia iombona mivavaka isika ry havana tompo Andriamanitra ay manondrika ny lohanay izay ankehitriny tonga eto amin'ity tranonao ity dia hidera mafy ny aty anatin'ny fonay fa tsara ianao dia ankalaza ny anaranao masina izahay amin'ny herinay manontolo fa na ny fotoananay ny fandaminana ny zavatra rehetra fa indrindra ihany koa ianao fantatray loatra fa misahirana ny amin'ity fiainam-pitiavana ity ka manomana ny zavatra rehetra ho raisinay ho fiainanay ny amin'izao seminaire izao hideranao izahay mankalazanao ary mame voninahitra anao fa hisaotra anao ihany koa fa matoa izay tonga eto menao fotoana fahasalamana hery sy tanjaka ary narindra anao ny zavatra rehetra nampiasainao olona maro ny amin'izay ahafahana manatanteraka n'izao fotoana izao eny ny mpanomponao ihany koa izay irahanao hitondra ny hafatrao amin'ity androanyity mankasitraka izay tompo fa tsapanay ny fitiavanao anay manokana ka hanokana n'izao fotoana izao izahay hiderana sy hankalazana ny anaranao masina milohatrany ny andraisanay ny hafatra avy aminao indray avy amin'ny mpanomponao masandratray amin'ny avy indrindra ianao tompo malala amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavaka amen. Iaraka hideran'Andriamanitra indrayntsika ny amin'ity androany ity mangataka anao andao tsika iaraka hitsangana raha sitraka indrindra andao amin'ity androany manokana ity tsika hijery indrainy amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra izay nanomesina n'olotra ny zanan'ilay tokana ho antsika andao hoe raha tsika mamaky ny Jaona toko fahatelo Jaona toko fahatelo dia ny 9:12 sy ny 7:10 Jaona toko fahatelo 9:12 sy ny 7:10 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao amen. Izay mihitsy ilay Andriamantsika izay nanome ny zanany ho faty ho famonjena ho antsika tsirairay avy andao hoe raha antsika manao ny FFPM fa 9:30 Fitiavana
Andriamanitra tena zany mihitsy ianao ilay Andriamanitra nafony zanaka hoe ianao famonjenao anay tsirairay avy ka izany koa Andriamanitra no mahatonga anay hoe mbola afaka mideranao, afaka manandratra anao, afaka hoe tafahay aminao Andriamanitra ka mipololotra fiderananao ny any anatinay any. Misaotra ny amin'ny nanomezanao zanakao ho avitra no ny fahotanay tsirairay avy. Misaotra ny amin'izany alalany sy alehibe ny fitiavanao anay zany izay mamonjy anay ao anatin'ny tsy fahatanteranay rehetra, mamonjy anay ao anatin'ny fahotanay sy ny fahalotonay rehetra. Tena hoe mankasitraka Andriamanitra ny amin'izany fitiavana be izay nasehonao anay tsirairay avy izany. Misaotra satria ny rany zanakao mihitsy no sandany izany hoe fanavotana anay tsirairay avy izany. Tena hoe tsisy fitiavana lalina noho izany. Dia tena hoe misaotra ny amin'ny famonjenao ary derainay ianao ny amin'izany alehibe ny fitiavanao sy ny famonjenao anay tsirairay avy izany. Amen. Ao amin'ny Jaona 5:10 dia ny 9:7 misy teny ohatr'izao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ao amin'ny Jaona 1:4-10 manambara amintsika Andriamanitra hoe izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka ny ray ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Andao mbola hanambaratra ny an'izany fiderantsika an'Andriamanitra izantsika amin'ny fanaovantsika ny lera hoe ny vavako mbola ilaza hiran'ny fitiavana. Ny vavako molilas, ilay fitiavanao fa namao azy, reo ira efa mankalaza anao dia mbola mamikoatra ny anosiandre ilay fitiavana tokanantany. Vava kubulilas, ilay
le vavakisika tompoko. Jesosy Kristy zokinay io. Tsy hainay tokoa ny tsy hanambara ny fitiavanao anay. Satria fantatray Jesosy tsy mora ny aritanao ho anay tsirairay avy reto ka mahatonga anay toy izao afaka mandovy izany fiainana mandrakizay izany. Tsy hoe rehefa miala ety ihany Jesosy izay rehetrarehetra izao ny vavolombelona fa efa misantatra izany fiainana mandrakizay izany izay tsirairay avy. Raha tsy laza afa-tsy izao fotoanan'io izao izay fantatray Tompo fa be dia be ny olona any mandehandeha any amin'ny toerana samy hafa any. Fa izay kosa noho izany fanananay anjara amin'ny fiainana mandrakizay izany dia tonga eto amin'ity toerana ity afaka hiaino anao, afaka ny ahafantatra izay lalana tokony hombanay. Esorinao mihitsy Tompo ao anatin'ny fitaka sy ny lainga fafin'ny fahavalonay momba izany fitiavana izany fampafantarinao ny marina. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka miaritra ho anay ary mbola miaritra ho anay satria fantatray hoe matetika izay no maniasi na dia efa novonjena azy. Izay olombelona aza Jesosy rehefa tsy valiana fity izay dia tena hoe marary. Dia ohatr'izany mihitsy no ataonay ianao nefa isan'andro tahaka nyty amin'ny andro androany ity dia manavao ny famindramponao aminay tsirairay avy ianao. Saotra Jesosy mankasitraka fa izay rehetra tokony nentinay dia tsy izay intsony no mitondra izany fa efa nentinao teo ambony hazo fijaliana izany ny sazy, ny fahoriana, ny aretina mba hanananay fiainana mandrakizay. Voninahitra ho anao rehetra ihany Tompo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra ary manona hatrany ny fiadanan'ny Tompo misy moa izay vao tonga dia faly hatranytsika hiaraka eto indray ny amin'ity andro faharoa an'ity seminaire izay karakarain'ny vondrona tanora ao anatin'ny HFNJ ity, vondrona atao hoe Roimem ny anarany. Ahoana no ananako fiainam-pitiavana mamelona fa tsy mahafaty. Efatr'andro no iarahana ao anatin'izay seminaire izay, efa nanomboka omaly tsika. Ho anao izay efa teo, afaka manangan-tanana ve izy efa teo omaly? Dia raina ny Tompo misaotra anao mbola tonga indray ny amin'ity andro faharoa ity. Izy indray mety hoe androany vao tonga. Tena raha tsy nanaraka Facebook ianao dia matiantoka be. Dia raina hatrany ny Tompo ary isaorana izy fa nomeny fahafahana ho tonga eto indray ianao ny androany. Ny amin'ity androany ity manokana dia mahafaly ny mandray an'i Dr Irako Andriamasoa Mipitandrina. Izy no hitondra ny Siamelabelatra ny lohahevitra androany, mitondra ny lohateny hoe tia olona dia ahoana. Tsy andrela satria fantatro fa efa nona be mihitsy ny sakafom-panahintsika hiandra n'izay fotoan'izay dia omeko anao avy hatrany pasteur ny fitenenana.
ivavaka sikariavana jesosy dia fifaliana lehibe ho anay ny mahatsiaro mandrakariva ny teninao manao hoe naiza naiza angonandrona telo amin'ny anarako dia ofivony aho tena amin'ny anaranao mihitsy ny angonanay menakavy eto ka dia tena fifaliana lehibe ho anay mihitsy ny manana anao eto ofivonay ianao raha teo no tompony fononay sy mpanefa azy ianao no hoivon'izao fotoan'izao fa raha tsy ianao no hoivony dia pokaty ny zavatra rehetra ka dia faly zay fa eto ianao dia tario re zay ary amin'ny fanahinao masina fanay ny fahindrena fanay ny fahazavan-tsaina fanay ny fahamarinana hamantaranay ny sitraponao ary mihoatra noho ny fahafantarana ny fanahinao dia fanay ny faherezana dia ampaherezo re zahay mba ho mpiainy mpankatoka ho sambatra eo amin'ny fiainanay dia misaotra Jesosy amin'ny anarinao nanaovanay izany mivavaka izany ary anao rery mivoninahitra amen dia efa miarabantsika rehetra amin'ny raran'ny tompo ry havana malala meny tompo izao fotoana izao misaotra indrindra anareo ny amin'ny fanasana raisiko feo ny zavatra ho resako misaotra n'Andriamanitra afaka miona misaotra manokana ny zanokelyko tiana fanantenana za moa zany mba zoko be ony satria fotsy volo dia izy zany dia izy kelikely raha teo koa moa dia misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fiarah-miasa rehetra dia fifaliana ny ahafahana miombona izao fotoana izao fanontaniana lehibe moa no nomena antsika ry havana malala ny amin'ny hoe ty olona dia ahoana rehefa nieritreritra n'ilay izy sy nivavaka manana 80 aho dia zao tonga dia lazaiko daholo ilay zavatra 10 dia rehefa tapitra ny fotoana tokony teninako izay tsy voazavako dia azavain'ny fanahymasina any aminareo reto avy ilay 80 ry havana malala ataoko hoe didy 10 ny fitiavana zany reto didy 10 ny fitiavana raha ty olona dia ahoana dia voalohany aza taitaitra voajanahary zany aza taitaitra voajanahary zany zay ny valy amin'ny voalohany misy moa ny olona manoratra tsaina misy manoratra taratasy dia andrasako eo ihany inona ilay voalohany ry havako faharoa omeo an' Jesosy ny fonao inona ny faharoa fahatelo manana fiainam-bavaka inona ny fahatelo ty olona dia ahoana manana fiainam-bavaka fahaefatra ty olona dia ahoana fakafakao sao fitiavana maloto inona ilay fahaefatra fakafakao sao fitiavana maloto mialatsiana reo zay ato amin'ny akavanako ato zany fa tsy afaka miorirana moa dia aritreko eto izy mandre tsara amin'ny feoko ihany nareo inona ilay fahaefatra teo tonga amin'ny fahadimy azany zao ty olona dia ahoana halalino ho fitiavana marina halalino ho fitiavana marina inona ilay fahadimy ry havako fahaenina ty olona dia ahoana aza maika hiteny inona ny fahaenina ty vavy aza maika hiteny fahafito ty olona dia ahoana miresaha amin'ny ray aman-dreny inona ilay fahafito fahavalo ty olona dia ahoana rehefa niteny dia tano ny teny natao inona ny fahavalo rehefa niteny dia tano ny teny natao tonga amin'ny fahasivelohan'ny faransady ty olona dia ahoana ento ampahindrena ny fitiavanareo inona ny fahasivy ento ampahindrena ny fitiavanareo ary ny fahafolo farany tehirizo madio ny fitiavanareo inona ny fahafolo farany ry havako zay hono tena fanantena hatrany firy moa tsika ny tokony hijanona eto misaotra tompo sady tena tiako misy ty famantarana anareo ty pastera feto ambany masoko eto inona ilay volonté ry havako inona ilay faharoa inona ny fahatelo inona ny fahaefatra fahadimy
fahenina fahafito fahavalo fahasivy fahafolo andoro lesiko tsirairay ry avana malala inona le voalohany teo aza taitetra voajanahary zany tia olona ianao dia ahoana inona ary mahataitra anao amin'izany raha olazaiko ny tena normal zany ary raha ohatra ianao tsy tia olona mihitsy ny ohatra mantantena fa mipetraka any amin'ny planeta inona ianao zany izy fa raha olombelona ianao dia ny fitiavana dia zavatra voajanahary genesis toko faharoa andininy fahavalo-ambin'ny-folo genesis toko faharoa andininy fahavalo-ambin'ny-folo zany le texte tsy mila avadika intsony ny baiboly amin'ny kristianina tsara rehetra ary Jehovandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy zany hoe ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra ry havana malala ny olombelona dia natao olona hiara-miaina amin'ny hafa l'homme est un être social moina rozana bazaha azonao zany teny gasiko zany olona natao hiara-monina tsika raha ohatra ianao zany manana foronina hity olona zavatra tena zay mihitsy namoron'Andriamanitra anao ianao tsy noforonina ho Robinson Crusoe nareo hoe mahalala an'izany ohatra resako zany zao misy an'izany tantara drama hoe Robinson Crusoe dia vaky ny sambo dia mipetraka tamin'ny nosy samy rery tany izy dia izy sy le zomary eny tany tsy olona natao hitoka-monina ohatran'ny Robinson Crusoe ianao fa natao hiara-miaina ao anatina fiarahamonina raha misy fitiavana ao anatin'izany dia ara-dalàna zany ary amin'ny maha-kristiana antsika zany no resahako manao hoe raha ohatra ka mitempo fitiavana n'olona anankiray ianao dia tsy hoe nanota hoe ohatra ny tiako rana dia tonga rana tsy so mifona fa nanota inona ary tsisy azaby manota zany ianao ara-dalàna raha mitempo fitiavana ianao satria ny fitiavana zany dia tafiditra ao anatin'ny filana fototra izay men'Andriamanitra tsika tahaka hoe ianao mila miaina ianao mila misotro rano ianao mila mihinan-kanina zavatra filana fototra zany ala izy ka tsy hoe kory rehefa hinambary Andriamanitra ninambary fa nanota tsy zany kory raha salamasaina ianao zany izy fa dia anjarantsika ry havana malala mahatsapa an'izany fa eo indrindra nefa no mipetraka ilay zavatra sivy hafa tsy hoe kory satria filana fototra amin'ny olombelona ny mihinana sy misotro dia sotroina daholo mba ny zavatra tsy tokony sotroina hatreo na hohanina daholo zay tsy tokony hohanina hatreo fa ianao dia tarian'Andriamanitra mba hisotro zay tokony sotroina ihany hihinana zay tokony hohanina ihany tsy zany izy ary eo zany miditra ny amin'ilay fitiavana mahavelona sy fitiavana mahafaty ohatra misotro ianao misotro rano mahavelona ianao sa hisotro pozina dia ho faty dia raha zany keo ilay fitiavana voajanahary anatinao tsy tokony ho taitra mihitsy ianao dia eo ianao azy antony hay olona normal reto satria tia zay misy za ohatra ny tsy mahatsiaro tia mihitsy mietrereta mariny zay voalohany inona le voalohany teo aza taitaitra voajanahary rany tonga amin'ny faharoatsika izao inona le faharoa ravako meo ny Jesosy ny fonao any zany raha miresaka ny amin'ny fitiavana ny tontolo kristianina tsika ny fitiavana moa zany dia ao anatin'ny fo zany foana ny sary zay no mahatonga hoe rehefa misy fitiavana rava dia ina moa ny sary fa dia cœur blessé zay le izy satria fitiavana ny loharano le fitiavana ny fo ny loharano le fitiavana ao zany ny tena fohy be ny fitiavana dia ao anatin'ny fampianaranao fototry ny tenin'Andriamanitra sy ny fiangonana zao no izy raha tia olona ianao dia tsy aza mentefa miazakazaka ny makany amin'ny olona fa miazakaza maka izy makany amin'ny Jesosy dia omeo an'i Jesosy ny fonao omeo an'i Jesosy ny fonao texte malaza be zany ao amin'ny boky inona zao misy an'ilay teny anaka atolory amin'ny fonao obolana hitanao zavatra nareo dia olona mahay fa mody manery teny fotsiny obolana toko fa 3 amby roapolo 4 amby roapolo 23 26 hoy nareo zana bazaha obolana 3 amby roapolo 4 amby anaka atolory ihany fonao io fonao mitempo fitiavanao ny olona aza miazakazaka manolotra azy any amin'ny olona fa tsy mba tsy ho tanana mpanota no andray an'io fonao io fa ilay tanana misy ny olona triny nomboana noho ny fitiavanao tsy aivana teo amin'ny fiandohana teo no hotoloranao izany dia le hoe omeo an'i Jesosy ny fonao raha ny marina moa zany nge zao raha ohatra miresaka an'izany tsika anatin'ny fiangonana eo anolohan'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra omeo an'i Jesosy ny fonao dia ny dikany nge zany dia manao hoe sokafo ny fonao hidirana izy hidirana Jesosy dia miveriny zany tsika any amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo apokalipsy 3 roapolo ny apokalipsy moa havana malala ny boky mora tadiavina indrindra eto ambonin'ny tany dia apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo dia milaza amintsika manao hoe indro efa mitsangana am-baravarana hoy Jesosy ka manena mandondona raha misy meno feo ka am-baravarana dia hiditra ho aminy ka
hiara-misakafo aminy ary izy amiko ary izay misy izy raha ohatra omenao an' jesosy ny fonao dia voainao io fonao hidiran' jesosy dia mandroso izy fa safidy atao nefa zany safidy atao zany ary zay ihany tiako azavainy zao satria mety manana fotoana betsaka mbola azona miresaka an'izany na ny teoloako na ny mbola andimby ihany fa raha manome ny fonao an' jesosy ianao dia manao safidy ianao manao safidy ataovy le safidy ataovy le safidy anaka miresaka tanora moa zany ataovy le safidy anaka hoe voaiky ny foko hidiran' jesosy eo amin'ny tantaran'izao tontolo zao dia misy foana ny olona manamarika ny fiarahamonina anankiray amin'ireny zao a enonareo resako matetika ombenombeny dia docteur Martin Luther King. Martin Luther King moa dia mpitandrina batista tany États-Unis mazava loatra mainty hoditra izay nampalaza azy moa zany dia niady ho amin'ny fitovian'ny saranga ny mainty sy ny fotsiny ny fandresena sy ny fanafoanana raha azo atao fanalefana faraparatsiny ny antsoina hoe fanavakavahambolkoditra ka nanaovana n'le tolona tsy fampiasana eritreritra izay nilovany tany amin'i Jesosy sy nijereny pratika tany amin'ny Mahatma Gandhi lava be zany tantara zany raha ohatra koa resahana fa indray maka dia nitoroteny Martin Luther King niresaka ny apokalypsy toko fahatelo andinina faharoapolo io dia nampatsiahy izy zao teny mahafinaritra zao tena tiako mihitsy ho izy manao hoe Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao. Wow! Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao. Ary eo zany miditra le safidy anaka mandondona Jesosy voainao izy dia miditra tsy voainao izy dia miandry zay dia ataovy anaka ny safidy ataovy anaka ny safidy. Za dia nomen'Andriamanitra tombotsoa nandalo taona akademika anankiray tany Angleterre dia rehefa vita ny tapataona ny lom Paska dia misy fialan-tsasatra ny Paska moa zany zatra rehetra dia nialy zay avy amin'ny Birmingham ny tanàna lehibe faharoa ny Angleterre izay nipetrahanay nanarako fianarana vitsivitsy tany amin'ny université sy tao amin'ilay séminaire nipetrahanay dia nandeha zay andao aloha mba entina ny Londres moa zany reny vohitra Angleterre araka ny fantatsika dia nandeha tany zay dia andao hitsidika katedraly dia mijery katedraly dia katedraly anglisy moa zany mitovy amin'ny katedraly katolika rehetra ihany misy an'ireny le atsosika hoe sary-masina ireny ny trano fiangonantsika protestante moa zany dia zao tsotra be zao fanendry zareo dia feno an'ireny sary-masina ireny dia hoe le mpitarika taminay avianareo fa azavaika anareo ty sary ty eo amin'ile rindriny zany misy ny sarin'i Jesosy mandondona ambaravarana io sarin'ny apokalypsy 3:20 dia zao ny tantarany eo izy tamin'ny fotoana nanaovana an'io le artiste mbola nanao an'le sary teo mamaraparina le asa nandalo ny lehilahy anankiray dia niteny manao hoe mba tsara rangahy ty sary ty dia hoe le artiste hoe misaotra tompoko dia hoe le rangahy fa saingy zao diso kely ianao taitra le artiste losy ty marina diso ahoana dia hoe le rangahy ka zao ty le varavarina don'ny Jesosy dia hoe le artiste eny tompoko io le varavarina don'ny Jesosy varavarina iko tsisy poignet amoana azy zany varavarina iko tsisy poignet dia hoe le artiste amin'le azafady tompoko tsy zany diso fa ianao tena misy poignet fa le poignet avy ao anatiny ka tsy teto velany dia azonareo ve le havana malala ny hefim-panahy zany izany ao anatiny ianao no anatiny voaiky io vo mivo tsy voainao Jesosy tsy hamaky an'eo akory dia mipetraka tsara zany anaka dia ao an-trano zany raha ohatra ianao zany eo anatiny ka misy karetsaka dia ianao manala le karetsaka misy lakle dia ianao lakle ianao no anatiny dia ianao ny tompony lakle mivazivazoko amin'le akeo tsy voatery damamy ianao vo tompony lakle fa dia ianao zany no mamohana io fa rehefa tsy voainao tsy miditra koa Jesosy izy tsy hamaky an'io na oviranavinana dia ataovy mazava anaka ny safidy hoe za hamono foko sy ny fiainako voaiky ny foko Jesosy midiry ianao fa raha marina ny tenenan'ny olona anankiray an'izany dia midy Jesosy hoy izy hoe raha misy miaino feo ka mivaravarana dia hiditra ao amin'ny zavatra tsy mety hitranga mihitsy ny amin'ny hoe dododo izy zao Jesosy mandrosoa ary dia amaly Jesosy vazivazoko kanjony tsy hanao an'izany aminao mihitsy Jesosy tsy hanao an'izany aminao mihitsy Jesosy izy mandondona hoe fa tsy andreny zay an'inona zay amohanan'le varavarana mba hafaman'inona hafa miditra raha tsy tafiditra ao anatin'ny fonao Jesosy raha tsy tafiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy raha tsy tafiditra ao anatin'ny foko Jesosy raha tsy tafiditra ao anatin'ny fiainako Jesosy tsy Jesosy tsy te hiditra fa ianao tsy nampandroso azy aloha azava ny resaka zay no izy anaka dia ataovy any safidy ataovy ny safidy azonareo atao manao an'izany safidy zany za nanana fifaliana manokana mihitsy tamin'ity herinandro ity nahazo SMS tanora ny ao anatamiko tany ambadiky ny 5 amin'ny 30 taona lasa ny nahatsiaro ahy
dia nandefa SMS manao hoe pastera tanora 5 taona tamin'izany fotoana zany ianao ny taona handray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy hiditra tato anatin'ny fiainako ary mbola kristianina azo wow tsisy fifaliana ohatran'izany mbola kristiana 5 taona ty aoriana tsy adinony zany fotoana zany azany afaka manandro an'izany anatin'ny fiainanao ianao nomeko an Jesosy ny fiainako niditra tato anatin'ny fiainako izy ary tonga olom-baovao ary eo zany no mibaiko ny zavatra rehetra rehefa hoe ty olona dia ahoana raha ohatra ka tsy miditra ao Jesosy dia ianao rery onjoonjo no miatrika an'ilay fitiavana sy zay onjany rehetra any zany izy fa raha ohatra ka ampandrosoanao Jesosy dia tsy ianao rery intsony fa ianao sy Jesosy no miatrika ny zavatra rehetra ary fanandramana tena mba tiany Jesosy atao mihitsy eo amin'ny fiainantsika zany Jesosy zay miteny ery amin'ny Hébreu 13:5 tapany faharoa manao hoe izaho tsy andaonao mihitsy nahafoy anao akory dia araka aminao mandrakariva eo na manana sipa aza ange ianao sipa anao ka afaka manaraka anao amin'ny toerana rehetra zany na manambady nga ianao gamvadinao afaka anaraka anao naizanay zany tsisy olona afaka iaraka amintsika naizana izy na iza na toinona fitiavana itsika ny hany afaka miaraka amintsika amin'ny toerana rehetra sy ny toe-javatra rehetra iza ihany Jesosy ihany tsy ianao ve miaraka amin'ny Jesosy za zany gaga mihitsy rehefa mitory ny filazantsara misarasalina amin'ny Jesosy inona ihany no tadiaviny reto adalabe reto tsy manahirana ve miaino amin'ny teny zany manahirana anareo zany dia mamelana eriko fa fantatro zay ataoko fa zany misy ravana omeo an Jesosy ny fonao afaka miaraka aminao mandrakariva izy manonja ny rano eo izy tony ny rano eo izy inona indray ny tadiavinao mihoatrino zany fa safidy nefa io ary ny fotoana ny fahatanorana dia fotoana ny safidy lava loatra raha nazava aminareo natao hoe fahatanorana ho an'izay mbola tanora moa zany fa ataovy ny safidy zay ny faharoa tonga eo amin'ny fahatelo azo ao inona ilay fahatelo ry havako manana fiainam-bavaka za zany zao dia efa miainga amin'ilay hoe ianao sy Jesosy zany no miaraka zay zany izy zao ianao sy Jesosy no miaraka dia zao aloha izy rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia zaro amin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetra ato anatin'ny soratra masina ry havana dia misy tantara fangataham-bady tena mazava mihitsy Genesisy 4:20 sokafo kely amin'ny baibolinao raha mitondra baiboly ianao misy moa baiboly taratasy misy baiboly telefônina tsy manenina sokafo ny baibolinao nandeha hampaka vady ho an'i Isaka i Abrahama satria moa zany rehefa 100 taona i Abrahama dia niteraka an'i Isaka kely fa tsy nijanona Isaka kely foana izy fa efa nanjary lehilahy lehibe taty aoriana dia fa tonga amin'ny fotoana nambadiny dia mikarakara izay ho vadiny i Abrahama ny Genesisy 4:20 no mitantara izany fitadiavana fakana vady ho an'i Isaka zany dia jereo ny zavatra ange lavabe io toko io fa Maria ange ny hoe toinona moa ny lalana ny zoran'ilay mpanompony Abrahama zay ataoko hoe misolo an'i Isaka zany zao zay andeha hitady vady fa voatemitry ny vavaka ny zavatra rehetra sy ny lalana rehetra ny iainany dia jereo ange hotsongaiko ny andininy vitsivitsy nandeha zany zao ilay mpanompony Abrahama tonga amin'ny andininy 12 tsika 12 ahoana voasoratra amin'ny anaran'ny tompo dia hoy izy Jehova Andriamanitry Abrahama tompoko ambino an'io ary esosoa Abrahama tompoko naninona izany ny vavaka izy dia nandeha teo ny zavatra nyresahany teo dia mipoitra ny zavatra mipoitra dia jereo indray ny ry amin'ny andininy fa 1:20 rehefa mivavaka izy dia nandinika hoe azo ve ilay valim-bavaka zany zany ilay fiainam-bavaka tsy mivavaka fotsiny ianao dia manao raha-padango rehefa fa mandinika tsara izy ahoana ny andininy 1:20 indray amin'ny anaran'ny tompo ary raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba hahafantarany na efa nambininy Jehova ny naleny na tsy zany hoe azo ilay valim-bavaka sa tsy zany mbola lesona hafa koa zany ny am'vavaka tsy hoe mivavaka ianao tomba atao ve izay mahasoa hanao izay mahasoa tokoa izy fa ianao mila mamantatra n'ilay valim-bavaka mamantatra ianao dia iza mandinika tsara dia ahoana namantarina an'ilay izy mangina mbola resaky ny fanginana io moany orina fa zava-dehibe io dia nitoy ihany ilay zavatra nitranga tonga eny amin'ny andininy 4:20 tsika izao 4:20 no niseho amin'izay ilay zavatra nitranga tokoa ahoana ilay andininy 4:20
dia niondrika raha lehilahy ka niankohaka teo anatrehan'i Jehova. Naninona izy zany io? Nivavaka indray izy. Hitanao sa amin'ny zotra rehetra voanomboka ny tantara dia nivavaka izy. Rehefa niseho ihany dia nivavaka indray. Dia tonga tary amin'ny ihany nivavaka indray izy. Dia jereo amin'ireny amin'ny andininy faharoa amby efapolo. Efa mitantara ny lalana ny zorony izy zany zao. Nama mijoro vavolombelona 2 amby efapolo dia mampahatsiaro indray izy. Ahoana voasoratra eo amin'ny Tompo? Ary tonga androany teo amin'ny fahatsakana ka hoy izaho, Jehova Andriamanitra Abrahama Tompo, raha anambina ny alehako ianao, indro mijanona eo anilan'ny fahatsakana. Ko izay zazavavy hivoaka hatsaka ka ilazako hoe mba hampisotroy rano kely avy amin'ny siny koa ka hamaly hoe izy misotro ary hatsakako koa ny ramevanao dia izy no aokako izay vehivavy voatendry ny Jehova ho an'ny zanaka lany Tompo. Vavaka daholo zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra ataovy mahitsy olona ny manao vadiko re ah. Zany zao le vavaka eo raha ohatra tsorona. Andriamanitra mba ataovy mahita an'izany re ah, dia mba ataovy mahalala an'izany re ah. Iza marina dia mba ataovy mifanena aminy re ah. Zany zany le lalina so mivavaka izy. Dia jereo amin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Tsongaiko fotsiny le vavaka samy hafa rehetra manemitra n'ilay tantara aho 4 amby efapolo. Dia niresaka teo izy zao ka izao. Dia ahoana 4 amby efapolo? Dia niondrika ka niankohaka teo anatrehan'i Jehova. Dia naninona? Dia nisaotra ny Jehova Andriamanitra Abrahama Tompo izay efa nitondra tamin'ny lalana marina haka ny zanaka vavy ny rahalany Tompoko ho an'izany. Nivavaka indray izy. Fe nivavaka ny tantaram-pitiavany Isaka arak'izany. Tonga eny amin'ny andininy faharoa amby dimampolo tsika. Eo amin'ny andininy faharoa amby dimampolo. Rehefa vita daholo ny anina rehetra dia ahoana indray ny zavatra nitranga. Ary rehefa nandre ny tenindry zareo ilay mpanompon'ny Abrahama dia niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehova. Efa hoe eny nareo moa viana dia havana ihany nareo fa dia mety zany wow tonga dia nikohatra izy. Vita le vavaka. Dia zany izy anaka. Zany no izy. Tena manana fiainam-bavaka amin'ny fiatreny ny fiainam-pitiavana. Dobodoboka zany hoe tia olona ohatran'ny tiako ranona dia ndana miteny amin'i Jesosy. Hoe Jesosy tiako ange ranony. Zay zany izy. Zay zany eo ampianarany ten'Andriamanitra eo. Manana fiainam-bavaka tiako ranony. Za zany mba afaka mijoro vavolombelona zany aminareo. Za mantsy sao dia venareo fa tonga dia fotsy volo mba tanora koa taloha. Ary raha koa manana ny love story ako. Tanora tsaloko tsara mihitsy zany. Za zany taloha amin'ny BPC no nanaiky an'i Jesosy ho tongoka sy mpamonjy ahy. Dia efa tena niainana fiainam-baovao marina. Lava be raha ho tantaraiko zany zavatra zany. Fa ny fiainam-pitiavako mba tantaraiko aminareo. Ohatran'ny olona rehetra moa zany ianao tovolahy kely mandehandeha eny ah dia mba midoboka amin'ny fonoko ah. Ary toko fa zavatra ara-dalàna zany. Raha velona ianao tsy maintsy midoboka amin'ny fo. Rehefa tsy hanina intsony ianao vao mitsahatra izy dia midoboka amin'ny fo. Dia tena nitezako ny fiainam-panahiko mihitsy hoe ny atoandro miasa mianatra dia hariva milony atory mivavaka. Tsy fotoana ivavah milony dia mba Jesosy tiako ranona. Raha misy moa zany resaka sy Jesosy fa dia tsisy hoe Jesosy dia voninahitra hoany. Tsisy arifenitra loatra zany. Jesosy tiako ranona dia ahoana. Dia tamin'ny voalohany tsy tsaroko tsony fa efa ela be zany tantara zany ah. Fa tany ambadiky ny 10 taona lasa tanoa zany zao. Dia zao ny zavatra nitranga. Ny ampitson'ilay zany vavaka iny iry ilay tongo vavany lazaiko tamin'i Jesosy resako tamin'i Jesosy hoe tiako ranona. Iny izy hitako sakambin'ny olona. Dia ohatran'ny neniko Jesosy mitemany hoe hitanao zao. Mifarina teo tantara. Fa mandeha ny fotoana dia ara-dalàna ny fonao mitempondray dia lasa indray anao miverina amin'i Jesosy. Jesosy tiako ranona. Ahoana? Dia tsaroko mihitsy tamin'izay. Tonga izay ny ampitsoko mbola mpianatra moa. Jereko satria ilay kilasy mbola tovovavy ny tiavako. Tsy hita ilay ankizy. Dia ke ianao ty dia manontany. Fa lasa izy ranona. Dia hoy ilay mpampianatra hoe afeky tian'ny mazenga tadidiko hatramin'izao afeky tian'ny mazenga ny ray aman-dreny. Tsy mifankahita tsony zay. Dia azoko tsara ilay valim-bavaka. Lasa iny zany dia anona izy. Fa ny anisan'ny valim-bavaka tena nahaliana indrindra tamin'ny fiarahako tamin'i Jesosy amin'ny fiainam-pitiavako mivavaka. Jesosy tiako ranona. Ahoana ny hevitrao. Fa ny zavatra nahagaga nanao karazana fandidiana tao tamin'ny foko tato Jesosy. Mifankahita zay ny maly miaraka mifanerasera tsara eo. Tena mifanerasera
fampirana matasimasa fanaovainy jesosy tanteraka amin'ny foko le tovavy ny tiaviko miveriko hoe hitondra ny amin'ny fanambadiana nyjary tsy tiako afa-tsy ny anabaviko sisa ritra tanteraka ritra le fitiavana olo-tiana fa lasa fitiavana anabavy sisa dia mbola any zany anabaviko zany hatramin'izao mbola mifandray tsara zay menada tena mpianada zao rehefa mandefa SMS ty amiko izy dia saiko jereny Estera naravadiko tsy zavatra fehiperina mihitsy zavatra rehetra zany zany le fiainana fa le zavatra nataony Jesosy anatin'ny fonao dia izy ihany manao an'izany za zany afaka mijery valom-belona anaka manao hoe raha miaraka amin'ny Jesosy ianao mivavaka ianao tsara Jesosy alamin'ny Jesosy ny fiainam-pitiavanao ianao fotsiny tsy te hivavaka ka ny mahatonga le ankizy tsy mivavaka efa misy hevitra masaka ao an-tsainy eo iny mihitsy kosaka eo mivavaka dia ohatran'ilay ataon'ilay ray aman-dreny hoe niatsa saiko mivavaka hoe fa manina sao dia hovain'i Jesosy io fa rehefa tsy atoky an'i Jesosy koa loha za mivavaka zavatra tena mazava mihitsy zany fa mivavaha fa tombontsoa lehibe ho an'ny olona kristianina ny afahafahantsika mivavaka manana an' Jesosy mihaino sy mamaly vavaka manome valim-bavaka amin'ny fomba samihafa tanisa taminareo aho zany ny zavatra samihafa zay miainako hoe rehefa mivavaka ianao tonga amin'ny fahefatra azo inona le fahefatra avana hoe tia olona dia ahoana fakafakao so fitiavana maloto fakafakao so fitiavana maloto tsy hoe koa hoe midoboka amin'ny fonao tia olona ianao ka dia tia moa zany mivoajanahary dia mandeha ho azy fa io ve tsy hoekin' Jesosy azafady tsy mandeha ho azy ohatran'izany misy ilay izy fa anjaranao ny mamakafaka dia ohatran'izy moa zany hitanisa lafin-javatra efatra reto misy lafin-javatra hoe fitiavana maloto le izy raha miaingitsika amin'ny Levitikos toko fahavalo-ambin'ny-folo Levitikos toko fahavalo-ambin'ny-folo zay ny toko lava indrindra momba ny fanambadiana sy ny firaisanofo samihafa rehetra dia tena ambarany soratra masina mihitsy fa misy olona tsy azo vadiana misy olona tsy azo vadiana avadeo kenge amin'ny baibolinareo hoe misy olona angamba mbola tsy nahitan'izany Levitikos zao misy hatrazany le toko fahavalo-ambin'ny-folo ny tiako lazaina Levitikos toko fahavalo-ambin'ny-folo dia tena mazava ny soratra masina ny andinina fahenina hatreo amin'ny andinina faharoapolo hoe reto ny lisitry ny olona tsy azonao vadiana mazava ny soratra masina ka tsy hoe koa hoe midoboka amin'ny fonao dia hoe lasy zao tsia fa fantaro tsara zereo tsara ny andinina fahenina amin'naranato aza misy mila zay havany akaiky andy aminy ianareo zany hoe vadiana zany ho Jehovah aza mandry amin'izay nandrininy rainao fa reninao izy aza mandry amin'ny renikelinao nandrininy rainao izy aza mandry amin'ny anabavinao zanaky ny rainao na zanaky ny reninao nateraka tao an-trano nateraka tany velana aza mandry aminy aza mandry amin'ny zanakavavy ny zanak'olahy na ny zanakavavy ny zanak'ovavy fa avy aminao no ny aviana izy roa aza mandry amin'ny zanakavavy ny renikelinao na niteraky ny rainao fa anabavinao izy aza mandry aminy aza mandry amin'ny anabavin-drainao fa avandраinao akaiky izy aza mandry amin'ny raha vavin-dreninao fa avandreninao akaiky izy aza mandry amin'izay nandrininy rahalandраinao aza mila ny vadiny fa vadiny rahalandраinao aza mandry amin'ny vinanto vavinao fa vadiny zanak'olahy izy ko aza mandry aminy aza mandry amin'ny vadiny rahalanao fa tsy eo koa hoe vadin-joko kiralaonjandry tiany malagasy daholo zany resahako aminareo zany mazava ny lisitry ny tenin'Andriamanitra fa so tianao hoe midoboka ny foko dia ny renikelinao nidobohan'ny fonao azafady fa zavatra hitantsika any amin'ny sary mihetsika zany hitantsika any amin'ny YouTube zany raha mipetraka teo amin'ny planeta tany ianao zany izy fa tsy satria koa zavatra iainina ny olona zany dia ankatao hoana moa fa ny fo adala azafady izay adala zay mihitsy tsy tokony hidirana fa rehefa tafiditra anatin'ny lisitry ny hoe fady dia fady fa tsy hitadiavana fialan-tsiny hoe kaizao ane kaizao tsy isan'izany kaizao zany io dia zay nanao hoe fakafaka so fitiavana maloto so fitiavana maloto fa misy mihitsy ny fitiavana maloto ny fitiavana maloto dia ny fitiavana izay rarany ny tenin'Andriamanitra io meko anareo ny toko sy andina misy an'izany fa zao rehefa mamaky an'io ianao dia tarian'ny tenin'Andriamanitra koa ahatsiaro ery amin'ny andinina fa roamby-roapolo ery roamby-roapolo ahoana voasoratra amin'ny rahan'ny tompo aza mandry amin'ny lehilahy tahaka mifandry amin'ny vehivavy fa fahavita avy tany zany resaka homosexualité io zany
resaka LGBTQ+ sisa rehetra dia mila mitanina tsara nareo anaka misy rivotra mitsoka mafy be mihitsy marerina an-tany momba an'izany a sady mahery zany rivotra mitsoko zany mahery zany aloha tsy resaka zay tsara famantaran'olo keto ambanomasoko fa mahery zany rivotra mitsoko zany mahatratra fiainana firenena ray manontolo ny resaka mbona homosexualité amin'izao fotoana zao ary mahatratra tsy any amin'ny tontolo ny fiarahamonina fotsiny fa hatramin'ny tontolo ny fiangonana hatramin'ny tontolo ny fiangonana fotoana fizakema 7 taona ary fantatro zay resahako dia fanjarantsika mitandrina tsara mihitsy manao hoe raha ranony tenin'Andriamanitra zany tsy misy ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy tsy ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy zany mihitsy zay dia mitandreminareo anaka miresaka aminareo tanora so dia hoe miarakaraka any amin'ny lycée any nareo any amin'ny lycée any eny amin'ny université any dia miaraka nareo rovavy dia mifankatity any dia tiako ndry azafady miaraka nareo tikolà tsy izany akory io za zany dia mitina zany zay dia mipetraka teo faravoro teo midina avy any amin'ny lycée Jules Ferry any ankizy mangorotroka ihany any ankizy vavy mpamena tsara izy mitady reheto ankizy eo tampinamana tsotra sa maninona manontany tena mihitsy ianao satria ny sarymetsika jereny ny hira ny olo malaza olona homosexuel daholo dia makatahaka fotsiny anjambana io izy manontany tena mihitsy ianao ina marina natao reto ankizy reto dia fanontaniana tokony atao zany ary mila mitanina tsara nareo anaka fa zany fitiavana maloto zany za moa zany izy fotoana naharesaka zany fa tsy saroko tsony fa ela raha teo moa zany dia mifankaty izy roa lana izy roa vavy fa tsy saroko tsony dia zao no izy ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny sodomita tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka mila misaraka nareo ary toy izy tamiko hoe ka zay nge pasteur tena mifankaty za nge tsy miady hevitra zany ary mifankatiavana tena sincère za nge tsy milaza hoe sincère sa tsy sincère fa zao fotsiny fantaniko nareo ve ty andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena mikasa ho any an-danitra mihitsy zay raha mikasa ho any an-danitra nareo tapamasonondra nio io fiarahana roa lana roa vavy io fa ny soda mihitsy tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra aiza pasteur izy zany tsy za nge ho any nanoatra an'izany ary tsy zany Andriamanitra nanao zany tsy zany ny Andriamanitra tompony lanitra fa ny tompony lanitra ny tena aminao fa tsy miditra aty ny sodomita zay tena mifankaty mihitsy dia mifampitantanao amin'ny afo be eo zany moa manafitoanareo lamiko zay fahatsotsoro aoko eo fa tsy aliko mihitsy roa zany efa niteny zany misy dia ohatran'izany koa andininy 7 io jereo ny andininy 7 ahoana aloha izy aminaran'i Jesosy ary aiza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy ary eo ka tsisy vehivavy ety andrininy biby fa zavatra fady indrindra zany zavatra mampieritreritra mamaky an'izany misoratra masina efa tany amin'ny 4 taona tamin'ny andro misesenao nisy an'izany soratra aiza mandry amin'ny biby zany fa misy tarazo matsiravina ao anatin'ny civilisationna rehetra zay naneken'ny fiarahamonina ny olona fotsiny zao hoe tsy maninana mandry amin'ny biby aza na andrininy biby mahatonga an'izao soratra hoe tsia ny vahoakako Andriamanitra ny vahoakako Jehovah tompo maro tsy manao an'izany fa vitavetana zany na teto Madagasikara zany nge nisy an'izany raha zany tsika mety ianao fotsiny tsy tonga saina hoe inona moa zany fa rehefa miaino ianao manao hoe tratram-body omby ranona mialatsina ravana malala zany tsy voatery mpampianatra malagasy matianina oatra ianao vao mahalala an'izany zay misy satria ny tarazo-piarahamonina rehetra dia nisy an'izany daholo manerana ny civilisationna rehetra eran-tany dia Andriamanitra manao hoe raha mivavaka amiko ianao dia fady zany dia zany manjary fitiavana maloha tokoa dia nareo mahita amin'ny YouTube ao ny olona atao mariazy miaraka amin'ny gorille dia mampime mihitsy ny sasany moa azo atao mariazy amin'ny alikany satria any andafo moa zany mifantarao tsara fa ny atao hoe pete moa amin'ny teny anglisy zany dia tsy hitako nidikany amin'ny teny frantsay moa zany le biby fitaiza ohatrano reny saky alika inona dia tena vadinitra roa mihitsy zavatra tsy mampino ny zavatra iain'ny eto ambony tany ary ny soratra masina zay voasoratra apirarivorivo taona taloha tany io tsisy zavatra kisendrasendra io fa zavatra niainana teo anivon'ny civilisation egyptianina sy miainany ny faritra Mesopotamia rehetrarehetra iny no nandraran'Andriamanitra ny zanak'Israely manao nareo
firenena masina ho anareo tsy miditra amin'izany nareo dia mandraky tenandreo moa zany mbola misy endrika zany dia fataro sao dia fitiavana maloto io mampitempo ny fonao io zay no izy any nareo matsy tsy micomprendre raha mihitsy inona koa tsy micomprendre hoana ianao mila micomprendre ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe nareo tsy micomprendre raha mihitsy zay no izy fa ianao mila manatrika ny tenin'Andriamanitra dia tsy ny tenin'Andriamanitra ny filahana hanaraka ny filahanao fa ianao no mamolaka ny filahanao hanaraka ny tenin'Andriamanitra zay ihany ny fiainana kristianina zay ny fiainana kristianina zay zavatra avadiky ny fiarahamonina misy atsika zany ny zavatra iezahany taranaka misy atsika kehitriny atao amboarina ny tenin'Andriamanitra ifanaraka amin'ny hevitry ny fiarahamonina tsy ny tenin'Andriamanitra manova ny fiarahamonina fa tsy ny fiarahamonina manova ny tenin'Andriamanitra fototra ny aingan'ny réformation zany raha mahalala kely ny tantaran'ny réformation nareo na tonga ny fotokevy vaventina amin'ny sola scriptura ny soratra masina ary ny soratra masina ihany lava loatra raha hitariko any zany fa rehefa miresaka an'izany moa zany zao dia ohatrany hoe miresaka ny tanora fotsiny fa raha miresaka tsika hoe tia olona dia ahoana zany nge tsy zavatra hoe mety ny tanora mbola tsy manambady ihany fa dia elle court la maladie d'amour pour les enfants de 7 à 77 ans mahalala zany zany nareo zay efa fotsy volo oatra farafaratsy dia tena misy olona mihitsy hoe tena midoboka amin'ny foko nefa dia mba fahako iza moa hidoboa amin'ny fonao midoboka amin'ny foko nefa midoboka amin'ny foko ity vadin'olona azafady tena tiako mihitsy ilay vadin'olona ny sasany moa efa eniko misy nisy ny tena miresaka tamiko rano hoe taiza hono ianao tamizy nitady vady efa samy manambady izy roa amin'io zany izy nareo moa tsisy manao an'izany fa zavatra fa mila mitanana tsara ny amin'izany tsika mba tsy iainana mihitsy ny zavatra iainana ny fiarahamonina misy antsika kehitriny iainany amin'ny hoe ny vadiko ihany fa ny sipako vadiko koa io ny vadiko velany trano io ny vadiko ray faharoa mba tsy ho zany ny zavatra iainana tonkalondrabeary velo moa zany ho anareo zay mahay ny littérature malagasy ny fasana faharoa zany anareo zay mahatadidy an'izany zany izy fa tsy zany izy zay mahatonga hiteny mandrakareo hoe raha manambady ianao io vadinao io ampy io fa tsy hoe ampy io ka anjarantsika mamantatra tsara fa ohatran'izany koa za raha ohatra manitatra amin'izany zao le fitiavana maloto raha ohatra ianao zany hoe mbola tanora ianao tsy manambady ianao dia hoe midoboka be mifoko tiandranina nefa le olona tiavinao olona efa fantatrao zao fa olona efa manana siparadalana fa hitan'io hianina sy anina miaraka dia enao ndray nandravandrareo miaraka eo mba hakana n'le sipan'olona mba mieritrereita mariny mba mieritrereita mariny dia ianao zany rehetra azonao azy izy dia alahelon'olona ny arahanao dia mba mita an'izany ianao tsy ny avy any amin'le namanao niaraka tamin'ny teo aloha no tsy ny mantsoa ianao dia mba zakanao ve zany mety aminao ve zany ka izy koa no ny tenenako dia nanao ie zaho hono ny tena tiany zay izy dia ho zakanao ve zany tsiny zany za moa nao vazivazy amin'ila foana tsika angeo malagasy ny olona rehetra ny malagasy rehetra mitondra tomobila anisan'ny zavatra tahorany olona malagasy mitondra tomobila mafy indrindra ny andona alika satria zao dia voantsinina alika marina zany tena mafy amin'ny malagasy mihitsy hoe nandona alika voantsinina alika toy hoe tsinina alika aza atahoranao tsinin'olombelona izy olona efa manana olo tiana riny ravanao le fitiavana mba hakanao an'le izy izy koatra ny tsikolitra voalalovako dia nanaraka zany akory io tsy zany le izy dia ozy tsinina alika aza atahoranao tsinin'olona avy mba mieritrereta ihany ianao zany daholo zany mba fakafaka ao mandehany ianao any amin'ny fakan'le fitiavanao ho inona marina moa zany hoe olona ohatran'iza marina ty doboan'ny foko ty sao dia olona tsy azoko tiavana satria misy olona tsy azonao tiavana tsy ken'Andriamanitra ho tiavinao dia rehefa tsy azonao tiavana dia fitiavana tsy azonao iainan'izany zay fotsiny ihany dia izy hoe ino moa zany natao ino moa zany nataonao fa dia manapa-kevitra ianao io safidy foana ny fiainana safidy ianao manao hoe ty olo tia midoboka amin'ny foko saingy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mifarana eto naresaka dia mivavaha ianao dia lesao amin'i Jesosy indray ohatra le vavaka ty hoe Jesosy zange tena tia azy mihitsy marina tena grave be ty fa dia ina natao dia amboarindray mifoko hoe amboarin'i Jesosy ka tena amboarin'i Jesosy ianao mahazo mifona mihitsy ianao Jesosy mifona fa tena tiako io mivadin'olona iny dia mifona fa tena tiako izy dia mifona
dia rehefa mifona dia diovin-drano jesosy anao dia miverina ny fahamasina indray dia raha mbola miverina indray dia mifona indray aka le fitiavana nge adaly le fitiavana adaly le fitiavana nge raha ohatra tena miaina amin'ny fiainana nge tsika tsy mila manao saritava mihitsy tsika na kristiana zany ny fitiavana nge fihetseham-po tsy azonao feziny tsisy olona mety andeha ity andranina fa mahita ireo dia oay ko de foudre dia tian'le olona ianao tsy nisafidy ity fa nanjary ty le olona iantefan'le fitiavana efa olona tsy azo tiavina dia hoe ianao no mivavaka indray hoe jesosy fany ty fitiavana ity fa fitiavana tsy azo fitiavana azonareo ve zany zanako zany ny fiainana kristiana zany ny fiainana kristiana dia fakafakao so fitiavana maloto io fitiavana mampidoboka amin'ny fonao io zay le nalazaiko tany am-piandohany manao hoe raha zavatra ara-dalàna voajanahary tahaka amin'ny sakafo ny fitiavana dia zay hoe tsy zay rehetra hitanao akory dia hohaninao daholo hitako le gla eo dia hoaony dia hohaninao daholo raha salamasaina ianao dia mba mahalala ihany manao hoe aiza ny fitiavana maloto tokony hifaranana zany fitepon'ny fo zany zay le faefatra tonga amin'ny fahadimy asika izao ino le fahadimy raha avako halalino ho fitiavana marina ny tononkirany Solomona toko voalohany tononkirany Solomona avy teo kely amin'ny baibolinao ry havana tononkirany Solomona tononkirany Solomona moa dia boky kelikely zay izy io Isaia ny boky lavabe alohan'ny tononkirany Solomona dia raha tonga amin'ny Isaia anao zany dia manso moramora feo alohan'ny Isaia misy ny tononkira ary mihinao fa misy tononkirany Solomona daholo amin'ny baiboly rehetra tononkirany Solomona toko voalohany ty moa zany dia azo atao hoe toko ihany fa tsy tena tononina hoe fa tahaka ny salamo satria tao anatin'ny judaïsme ny salamo ny tena no iraina tao anatin'ny liturgie fa ity tononkiry tia dia ny vakina fotsiny ihany fa tsy tena no iraina akory tapitra ny lesona biblika eo amin'ny toko voalohany tononkirany Solomona toko voalohany dia andonge vakina ny andinina faefatra ahoana voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy tao mia dia hiazakazaka anaraka anao zahay nenty mimpanjaka ao amin'ny efitranony aho hifasy ravoravo aminao zahay hankalazaina mihoatra no nodivay ny fitiavanao dia le tapany farany tena tiako ijanona ahoana izy fitiavana marina no hitiavana anao ary zay ny fikasan'Andriamanitra dia halalino mandalo lenao aza mijana amin'ny zavatra marivorivo eo fa halalino tsara hoe fitiavana marina ve io fitiavana zay hitempony ny fonao io dia ahoana moa zany hoe raha ohatra mandalina ianao raha mandalina ianao nge zany zao dia manao hoe rehefa mandalina ianao zany dia mandeha ianao hatrany amin'ny fanohitra manentana anao azonareo ve zany teny malagasiko zany ry zanako fanohitra motivation hoy ny teninareo gasy inona motivation manentana anao tian'le olona be dia be nisy fanadidina sosiolojika mivakiko tamina revue scientifique anankiray momba amin'ny fanambadiana dia hoy le psychologue nao le fanadidina manao hoe tena lalina ihany eky izy ty fa rehefa nanadiady olona manao hoe naninona ianao no nanambady ny vadinao io zay zany le fanadidina natao dia nahita valiny samy za dia nanambady azy satria tsara tare izy ara-dalàna moa zany inandray moa jerenao voalohany fa tsy nitarehany zay tsy zavatra mahagaga mihitsy zany dia za dia nanambady azy satria mahay izy za dia nanambady satria tsara be ny karamany za dia manambady azy satria manana V8 izy za dia manambady satria le moton tena namitsy dia hoy ilay psychologue rehefa aravony zany izy mivaly tenin'ny olona nadadiako zao nanambady an'io vadiko io satria azoko tombotsoa io azoko tombotsoa io manambady azy satria tsara asy izy oy efa azo antoko zany no avy zay misy manambady azy satria bogosy izy mba milatra amin'ny olona mba tsy maintsy zany anay dia ohatran'izany dao hoan'ny tombotsoa andaoly dia hoy le psychologue ny hoe raha ny marina eky zany tsika ty tsika milaza fa ty olona io ny fanohitra tena faralalina eo fitiavatena ihany fitiavatena ihany dia tsika zany raha kristianina dia tena manontany tena misy manao hoe inona marina mifanohitra ny itiavako ny olona zay marako fa tiaviko so dia fitiavatena ihany izy io ary io le fitiavatena io mora miseho rehefa tena mandeha ny tantara-pitiavana ohatra tiako misy izy no ny tarehny ka raha tiary nanenty mofo baolina atao izy ka mipitia menaka ny tarehny io vary fa simba le tarehny za milaza aminao mihitsy
fa vao mampiaraka voalohany anao taorianan'le menaka misaraka ianao satria ny tarehany ny tiavanao azy le tarehany nefa simba ny menaka zay ngila izy tsy tianao le olona fa le tombontsoa hoe mba miaraka aminy mba tsy mba misy hojeriny sasany zany le izy de ohatran'izany daholo zany le fanohitra dia alaliny mba ho fitiavana marina ka mba ho fanohitra tsara mba tsy ho fitiavatena no hitiavana ny olona zay veantsika fa tiavintsika zay no izy rehefa mijery an' Jesosy tsika nampatsiaro le zanantsika teo moa le Jaona 5:10 3:10 le teny Jesosy moa tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia maninona manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana zany hoe rehefa mijery tsika ny fitiavana marina dia tsy fitiavana maika andray fa fitiavana may aninona hanolotra zay no izy tsy ny zavatra ho azonao ny tokony hamaky anao amin'ny fitiavana fa zay omenao ny fanontaniana tokony hatao zany anaka raha miresaka fitiavantsika dia tsy hoe inona ny tombotsoko raha manambady azy fa tokony havadika hoe inona ny tombotsoany raha manambady ahy raha manambady ahy kosa izy mba izao ataoko sambatra mihitsy izy raha manambady ahy kosa izy mba ataoko ny any zao zay mifanontaniana tokony hatao fa raha vao mivadika le fanontaniana tsy tena madio tsy tena madio fa raha ohatra ianao manambady olona anankiray tia olona anankiray satria te hanasoa azy hampahazo azy tombontsoa amin'ny fiainana zay fitiavana marina ary zay ny fitiavana agape zay ny fitiavana agape zay ambarany teny grika fitiavana tsy tia satria tiana fa tia fotsiny amin'izao ary tiany tsy misy hitiavana azy zay koa aza tsika zay ny tiavan'Andriamanitra na dia mpanota tsika nge mpanota tsy mahafatifaty fa mahafaty nahafaty an' Jesosy tsika nataontsika ihany nahafaty tsika tsy mahafatifaty mihitsy zay no izy ka raha Andriamanitra nitady olona mahafatifaty izy very daholo tsika menakavy nefa ianao mitady olona le olona mahafatifaty nitadiavinao inona ary ty zay no izy andana manana fitiavana agape zany akory tsy midika manao dia olona tsisy ilana azy mihitsy ianao tia an'le olona fa tsy ny tombontsoanao no mandeha aloha fa ny tombontsoan'le olona tiavinao zany nambarany soratra masina za eto zany iraka fotsiny manazava aminareo zay ambarany tenin'Andriamanitra fa zany nambarany tenin'Andriamanitra ny fitiavana araka an'Andriamanitra dia ny fitiavana tsy mitady ny azy ny soratra masina tsy mitady ny azy ka tsy ny ianao no mahamaika fa raha io mahamaika io no mahamaika anao dia rehefa manambady ianao mijaly velona zay vadinao raha lehilahy ianao masaka ve ny vary voasasa ve mibahako voapasaka ve ny somisoko zay daholo ny andra rehetra nareo moa tsisy mahita zany ny tokantrano ary soa ihany zay no izy fa raha ohatra ka ny tombontsoan'le rangahy tokoa ny tombontsoan'le vadiny tokoa ny tadiavin'le izy dia tsy mivary masaka mamaiky nanahoany setato nanahoany pitato nanahoany elahy tato nanahoany ianao tato ny mamaiky azy koa fa tsy hoe masaka ve ny vary zay nisy ny hoany tadiavina zany daholo nampianariny tenin'Andriamanitra antsika azo atao manao fampianarana lava momba an'izany fa tokony hijanona eo fa zay ny lafiny anankiray hoe halalino mba ho fitiavana marina ny fitiavana marina dia tsy mitady ny azy fa mitady ny asoa ilay tiana fa misy lafiny faharoa amin'ilo hoe fitiavana marina io dia ny Genesis 2:9-12 ilay tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovahandriamanitra manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako iny izy vaty saza ho azy izy dia ao anatin'ny soratra masina zany rehefa mamaky ny soratra masintsika raha mitovy ny baibolitsika ny resaka voalohany momba ny fitiavana dia resaka vady ny resaka voalohany momba ny fitiavana dia resaka vady raha ohatra zany avadiko tahaka ny raiki-poy nizay ambarany soratra masina zao tianao mira hanambady anao zay ihany tianao mira hanambady anao dia miresaka aminareo zanaka zany zany izy anaka raha misy zany tovolahy miresaka aminareo tovovavy reo hoe tiakondry dia anontany izy hanambady ahy elahy zay ihany ny fanontaniana ataon'ny kristianina hanambady ahy elahy dia enoy tsara mivaly teniny fa raha manontany izy manao hoe inona koa ny resahana fanambadiana sady dia motimody anaka mba mailo fa raha tsy mananambady anao ilalao anao io zany ilalao anao io rehefa tsy vonona hanambady anao efa nyteny teny zay nisy zany mantsy ny zavatra tsy eritreretin'ilay tanora mihitsy fa tsy maintsy mieritreritra an'izany dia ohatran'izany koa zany dia rehefa teneniny zany ilay tovovavy hoe tiako ianao dia ianao zany mila manontany ny tovovavy hoe za ve vonona hanambady ny olona io rehefa maly avy eo sa tsy
vonina anambady azy ve a sa mahita azy fotsiny hoe izy Krisy mandeha V8 ndao valiko ndao hiarakitsika dia mandeha V8 foana tamin'ny andro ny fahatandroana zany dia nisy voambolana zay to tsy ampiasaina ro tsony ankehitriny mialatsiny ana dia tatanao fotsiny le olona ay misy voambolana vaovao ianareo zao ka manjary papasosinao izy raha tovavy ianao ay zay vao tafavenao an-tsaika za nge reto velo eto amin'ny planeta tany fa tsy any amin'ny planeta Mars izy dia zay fotsiny tsy tia mihitsy izy tangosa amin'ny fotsiny tangosa amin'ny volana tsy zany izy tsy zany izy fa vonina hanambady ve ianao vonina hanambady azy ve ianao fa tsy hoe hanambady ny volana na hanambady ny motoany akory zany izy hoe diny tsara halaliny tsara vonina hanambady ve dia rehefa tsy mbola vonina hanambady dia aiza maika ny teny fitiavana tena fotoka hevitra ngezabe mihitsy izay ambarany soratra masina zany tonga eo amin'ny fahafiry zao fahaenina inona ilay fahaenina ravako aiza maika hiteny dia io ary le izy hitanao zanjahatra rehetrarehetra zany midoboka amin'ny fonao normal raha midoboka iny aza tanteran'izany fa omeo an Jesosy fonao io dia resao amin'ny Jesosy daholo zahatra rehetra zay le fahatelo hoe midanana fianam-bavaka dia ianao midoboka le fonao midoboka foana dia andano mba fakofako amin'izay so dia fitiavana maloto io ianao olona manana saina mandinika hoe midoboka amin'ny foko dia iranona iveriko hoe tiavoko olona ohatran'izy so dia tafiditra anatin'ilay le listry ny olona tratra ny IST dia tsy azondohanina ntsony zay izy fa rehefa tsy ao anatin'ny listry mivoarara dia afaka mieritreritra ianao saingy mbola mieritreritra indray ianao manao hoe na olona azonao tiavina azy io inona marina amin'ny fanohitra manentana anao ity azy fa tsy hoe kory tsy tafiditra anatin'ilay olom-pady io dia efa malalaka zany ny lalana tsy mbola malalaka ny lalana tsy mbola malalaka ny lalana fa fataro tsara alaliany tsara hoe fitiavana marina ve ny amin'ny lafinao ary fitiavana marina ve ny azy ka vonina hanambady anao marina izy satsia sa ilalaonao fotsiny dia zay ny mahatonga hoe aza miteny satria ny teny ange mamatotra jereo ary ny lioka toko 440 tenin'i Jesosy io lioka toko 440 filazantsara raka ny lioka toko 440 lioka toko 440 dia ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10 mieritreritra fitiavantsika dia mieritreritra tokantrano marina fa tsy tokantrano ny resahan'i Jesosy fa tilikambo foatra manangana trano ihany zany ahoana ny toro-hevitry Jesosy fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo na hoe tia hanangana trano ny tsy maninona tsy mipetraka aloha mihevitra zay olany anaovana izany na misy havitany azy na tsia fa andreo rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia andasa azy zay rehetra mahita ka hanao hoe hi olona io tena nomboka nanao trano fa tsy nahavita zay izy hoy Jesosy izy tia ianao le fitiavana tokony hitondra any amin'ny fanambadiana any amin'ny fanorenana tokantrano mipetra aloha mipetra tsara mipetraka aloha mihevitra akombony ny vava tia vavy zay izy akombony ny vava fa mandinika aloha ianao dinio tsara izy ny ankizy tango dina moa ny diniana betsaka ihany ka betsaka ihany ny tokony ho diniana hoe raha misy olona iverina fa tianao mba dinio ihany ny fianakaviana dinio ny fianakaviana tsy resaka fanavakavahana mihitsy fa dinio ny fianakaviana malagasy ihany miteny aminareo malagasy nareo ny resava fa ny malagasy tsy mandady azo tsy fantatra tena fomba fahendrena malagasy tsy mandady azo tsy fantatra mampalahelo fa ao anatin'ny fiarahamonina malagasy mialasina fa miresaka tsotra mihitsy tena misy olona mihitsy lazain'ny olona manao hoe tsy fahakataranaka mifona aminareo masika be zany teny malagasy tena toetsaina malagasy nefa zany dia ianao zany tena masika mihitsy ny taolo malagasy hoe raha tia olona ianao dia mba fitory hoe mba fototr'olona ve zay le teny mba fototr'olona ve sa olona tsy fahakataranaka no ny antony be dia be any ambadika any zay mamela tsy ho vavahako eto aminareo fa mila mamantatra ianao ny ankonan'ny olona zay tiavanao tiako rano le tanora mifankatia resako dia mba fatao ohatran'izy marina moa zany ny fianakaviana na ray aman-dreny na ray tapo aminy fa raha kely ny atreo ngamba fa tsy hokory olona tsy fantatra mihitsy dia tiako ianao hivadika rapitso adalo ianao fa mandady amin'ny azo tsy fantatra tafiditra ao ianao vagaka mony Andriamanitra inona ary ty tara loatra mivavaka ao
efa ao ianao hoe andriamanitra ohatra neniko ny tompona maromaro hoe taloha ny tokony natao zay andriamanitra zay fa tsy zao izy mba afantarinao taloha zany zavatra zany dia mba afantariny ny fianakaviana dia ohatran'izany koa kristianina zao no miresaka aminareo mpitandrina amin'ny teny mba afantariny finoany afantariny finoany hoe kristianina ve sa tsy kristianina na kristianina izy mivavaka aiza dia mba ahoana amin'ny fiainam-bavaka ienany dia rehefa miaraka mpinamana fanerasery moa dia hitanao foana ay zay nivavaka tamin'ny lady ay ohatra vehivavy zany zay nivavaka tamin'ny lady hoe le tovolahy ay indri zany any am-piangonana foana dia fantatrao zany hoe tovolahy mahafinaritra ty zay zany dia anjaranao mieritreritra ianao le tovavy voataiza tsara tao anatin'ny fiangonana koraly ianao STK ianao ny tany fikambanana masina aratabisa ty dia le tovolahy milaza fa tianao ary ohatra mirondrona ohatra ny tiako nefa miteny indri zany any am-piangonana foana dia eo ianao dia rehefa tenenina masy le tovavy amin'izany dia ahoana moa izy ty dia io ndray pastera izy ve tsy iova rehefa tena vita tokoa ny raharay manofy ianao rehefa tsy miova mandritry ny fotoana iarahanareo izy dia tsy iova tsony eo an-trano dia anjaranao manao zany mba diovy tsara fantaro tsara hoe olona ohatran'izy io dia fantaro koa ny toetrany fantaro ny toetrany izay toetra iainan'le olona ao hoe ohatran'izy mary ny olona milaza fa tianao io mety tsara avelantsika kely aminao indraindray izy fa rehefa mifanerasera kely ambolana vitsivitsy ianao miseho azy ny tena toetrany indray mandeha nisy ramatoa kely ataoko hoe ramatoa kely satria vao nivady voaingana izy zany dia tonga tao pasta mba afaka ny tokantrano finina moa so izy voadaroka foana pia toa taminy fa ho no anaka nareo roroa ve vao mifankahita dia nivady hoe tiako indry hivaditsika raha-pitso zany ve ho hoy izy niaraka ve nareo dia niaraka zao izy ohatran'izy aho roa taona teo izy niarahana vao natao mariazy dia hono nandritry ny roa taona niarahanareo ianao ve efa nikasy tanananao isatsia dia niondro koa efa nikasy tanana dia ahoana rehefa manao rendez-vous zay izy ka tara pia dia mahazo tamaina ao izy dia tao anatin'ny roa taona nareo nampiaraka dia impiry anao zao raha ngamby nidimo ozy izy za moa tsy sanandatsa fa kely foana saika raha efa nidimo velangahy ianao voadaroka fony mbola voampiaraka mbola niditra ihany miady gegenao mifona aminareo azany fa tena gaga mihitsy ianao hoe fa maninona ianao mbola miditra ihany mbola sipa mifotsiny azy ianao dia efa darodaroana eo avy anao hiditra ho vadiny amin'izay ianao tsy felaka tsony azonao fa miampy an'izay ny tontolo sy ny daka satria efa fantatro zany nge natonga le teny malagasy moa hoe sitrapondra laka misy nanambadiny ambany andro mifona aminareo fa teny malagasy tao zany resako zany nareo ray aman-dreny reo zao mahalala an'izany sitraponony ianao ny tena moa tsy havatra andatsany amin'io ka dia za koa efa safidinao io fa zany anaka miteny aminareo zanakireo mba afatary ny olona iarahanao fatary ny olona iarahanao ianao mifandrarasera aminao dia rehefa miona aminao izy hitanao mihinana silgoma foana dia anao zany tsy kodikody mihitsy no tonga ohatrana amin'izay sapotra mihitsy amin'ny tisesy sigary moa ny adalanao roa taonanareo mihinana silgoma foana dia tsy kodikody ianao inona mahatonga ty mihinana silgoma foana isaky ny ampiaraka amiko mampime mihitsy ange mifiainana fataro zany daholo nge nilana n'le fotoana hoe tsy makiteny ianao aza makiteny fa mba mamantatra ianao fataro hoe olona ohatran'izy tontolo manahoana ny tontolo zay hidiranao ao anatin'izany fanambadizany dia ohatran'izany zany hoe olona afaka hiaraka amiko iaina ny finoko an Jesosy ve ty sa maika koa ampiala amin'ny finoko fa mbola vao miaraka fotsiny nareo dia andriko ve dia hoaninany zavatra tsara be zao ny andro anao ampiaraka eny amin'ny bypass dia eny ary ahoana dia raha vazay le fetsika ataony dia ianao mbola toizanao ihany adaly ianao mialatsina fa tsoroko mihitsy adaly ianao zay misy olona mpialanao amin'i Jesosy dia niverinao fa tiavinao fitiavana adaly zany fa tsy zany fitiavana toetran'izany daholo zany aza makiteny fa mba mandiny aloha mipetraha mihevitra hoy Jesosy mipetraha tsara dia mandiny tsara
jesosy no teny an'izany a fa tsy za akory fa matetika mantsy ny zavatra tena manahirina amin'izao fotoana zao maiky teny loatra tsy tiako ianao mbola tsisy fanadihadiana vita akory dia efa vita ny déclaration d'amour adalo ianao dia hoy ny ankizy tamiko nanao za fampianarana zany zao nake paster eny ianao zao mampianatra an'izany fa ty zany ny tena tonga aminay médecin après la mort fa médecin après la mort ahoana ka za efa niteny ozy izy tsy za manao tsy olona rehefa niteny ianao rehefa niteny ianao fa ny fanadihadiana azonao atao tokony ho nanadiady ianao vao niteny fa le teny loha efa vitsy zao fa zao no izy anaka hoa miverena mandinika miverena mandinika miverena hatrany amin'ny hoe raiso jesosy dia miaraka amin'ny jesosy anao dia resao amin'ny jesosy dia efa tady ireo zavatra nresako taminao ataovo fa tsy mbola diso ariana loatra akory zao tsy mbola diso ariana loatra akory zao dia ho tarian'i jesosy any enao tia ny fanapaha-kely tokony tohizany io fiarahana io no hoe farano masonandro an'io tarian'i jesosy tsy hoe akory satria efa niaraka dia tsy maintsy tohizana trany fanabatiana tsia za zany dia efa milaza an'izany aminareo fa raha tena mandinika ianao ka miaino an' jesosy ianao dia jesosy mety afaka ity aminao hoe farano ty fiarahana ity etretinao moa zany zavatra hitako nandeha tany ambany voatra anankiray tsy olazaiko aminareo sao dia misy avy anynareo dia ozy le paster nalaiko tany président ozy izy tena mazana tamin'iza vao tonga teto amin'ity tanàna ity fa ahoana hoa ny tovavy ny 5 ny tovavy teto amin'ity tanàna ity mivoakalina daholy mamosavy zany a voakalina dia ahoana mahatonga zany maka ody fity ozy izy zay ale izy zay le izy dia zay tonga teto izy mpiandra ny le paster mivady dia miasa a zay vao afaka dia afaka izy le voakalina le tanora ny lehilahy reto teto bodoroka daholy dia afaka le fimamona teto rehefa voaroaka le devoly ny fimamona sy lay ody fity samy hafa rehetra nangejany le tanàna ozy izy ka ny nahatonga an'le resakay satria za tonga tany hamangy an'le fiangonana mo maty le ombiasa be nahatonga andreo ankizy vavy eran'ny tanàna ireo ny voakalina maty angely ombiasa izay nahatonga an'le resaka tany fa tsy hoe fitite resaka an'le vahoaka akory fa le ombiasa nahatonga an'le olona tetonanana io maty io zany izy dia ianao zany hoe tia olona anankiray dia le tovavy fantatro zao fa tovavy paka ody fity dia ianao mbola misarisary zoro ihany mieritreireta mariny tsy asiako hoe mafy aorianan'le marina mieritreireta mariny zay misy fa anjaranao mety aiza makiteny fa mandiniana zay no izy tonga amin'ny fahafito aho zao ina le fahafito miresaha amin'ny ray aman-dreny ny exodosy toko 20:20 exodosy toko 20:20 dia misy an'le didy malaza manao hoe manajana inona ny rainao sy ny reninao mba maro andro ianao amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao dia rehefa manazava an'io Paoly ire amin'ny Kolosiana dia milaza amin'io io ny didy misy fitahiana izany hoe ao anatin'ny fanajana ny ray aman-dreny no andraisan'ny zanaka fitahiana misy teny fikasana io hoy Paoly ary reny izy raha tianareo anaka ny anana tokantrano sambatra raha tianareo ny anana ny ho avy isitrahana zany teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fitahian'Andriamanitra any hajao ny ray aman-dreninareo ary ao anatin'ny fanajana ny ray aman-dreny raha tofiritra amin'izany ny fizaranareo amin'ny ray aman-dreninareo ny fitiavanareo dia mba resao amin'ny ray aman-dreny mety manavanana kononao koa miteny amin'ny dada mitenena amin'ny dada mety manavananao koa miteny amin'ny neny dia teneny neny dia mba resao dada na neny ohatrany tiako ranona ianao zany tsy mbola nitsoantsoana tarihy fa melo ny tenenanao any dia neny aloha mba ilana rehetra ahoana ny hevitry neny dia mety hiteny neny hoe elahy mantsy tsy mahalala ny tantara teto amin'ity tanàna ity zay ale izy zay le hoe olona tsy fakataranaka izao anginy zavatra nitranga teto hoe dia nareo taranaka tateo reny tsy mahalala an'izany tsy tokony hiaraka amin'izany mihitsy ianao eo le izy dia mila miaino ianao fa tsy zay moa zany hoe Roméo et Juliette dia tia foana zay tsy zany akory izy io dia tohizanao any le izy fa mieritreritra tsara ianao hajao ny ray aman-dreninao ny ray aman-dreny zany ao anatin'ny fampianarana ny etika kristianina amin'ny fiangonana rehetra dia manaiky manao ny ray aman-dreny ny solotenan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano zany tena etika fototra mihitsy zany ny amin'ny fianakaviana dia ireo solotenan'Andriamanitra mba ienoy ireo rehefa miteny fa dia any ianareo fa lamody antitra zany ienoy ny ray aman-dreninao miresaha amin'ny ray aman-dreninao
mety ho ny ray aman-dreny niteraka zany fa mety ho ray aman-dreny hafa satria ray aman-dreny zany ny mpampianatra anao ny mpitondra fivavahanao aminao ny mpitarika amin'ny fikambanana masina misy anao mety ray aman-dreny daholo zany le ray aman-dreny soratana amin'ny teny anankiroa samihafa moa zany amin'ny teny malagasy raha ray aman-dreny niteraka ilay izy dada sy neny niteraka dia teny telo ray ama tsy mpanoizany reny zay le hoe ray aman-dreny niteraka fa rehefa soratana teny ray izy ray aman-dreny teny ray tokana misy dia le ray aman-dreny mpitana ray aman-dreny mpampianatra ray aman-dreny zoky sy ny sisa tapitra ny lesona malagasy zay misy efa afaka miresaka amin'ny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny ianao fa tsy anao rery akory miatrika an'ilay fanapahan-kevitra saripady eo amin'ny fiainanao mba miresa rehefa mivavaka ianao fa tsy azonao ilay valim-bavaka amin'izay fifandraisanao manokana amin'i Jesosy dia tsy hoe Jesosy tsy teteny fa mety amin'ny alalan'ny ray aman-dreninao no hanomezan'i Jesosy ilay valim-bavaka zavatra mitranga koa zany tantara amin'ny Genesis 7:20 io i Abrahama angeny tena nakavady ho an'i Isaka fa Isaka kely tsy nakavady zay dia mba ieno ihany ny ray aman-dreninao ieno ny ray aman-dreninao dia anjaranao mihitsy ny miaino an'izany anaka tena ieno ny ray aman-dreniny eto moa zany zao miresaka eto tsika samitsika nandre fandarana anakirana ataon'ny martyr ve atao amin'ny radio vavomosondra mandeha dia nisy ankizy nandefa am'le mandra dia ahoana ny am'izao ahoana ny tantara-pitiavana dia hoy martyr ve zay lazainy ny ray aman-dreninao arahana dia mety amalina roka ny ray aman-dreninay terisaina be zao za tena niombona mihitsy zay lazainy ny ray aman-dreninao arahana teraka talohanao ny ray aman-dreninao ary tianao ny ray aman-dreninao tsisy ray aman-dreny an'olobato mafana ny zana mihitsy adina oelana hoaingana haneniny ianao ny ray andro any raha tsy mitandrina zay misy soa ihany no fa tsy manenina mandrakariva sotin'Andriamanitra no famindram-pony fa za milaza aminao fa matetika efapolo taona mampitandrina no milaza aminareo ny olona niona tamiko ny resaka momba ny olona matetika ny tanora tsy nihain'ny ray aman-dreny teo amin'ny fotoana ny renina fanambadiana nanenina tateoriana hay zany ny antony natenena dadany zao dada tsy voatery ny teniny zavatra rehetra hay zany ny nahatonga ny nenana zao mety tsy nilaza ny zavatra rehetra izy zavatra koa mantsy tsy voatery ho lazaina daholo angeny fa tsy mety anaka tsy mety zay tena mifankaty be mihitsy tsy mety ry anaka ianao misisika ihany ateoriana marina neny dada zay io moa zany nenina tsy olohananatra fa oriana andatsa dia mba enoy ny ray aman-dreninareo enoy ny ray aman-dreninareo miresamina fa ny olana lehibe moa zany zao rehavana malala amin'ny vaninandro ankehitriny dia satria tsy tena tsara loatra ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka ny fahafahana miresaka za zany na tamin'iza filoalevitsaka mamperinasana zao za efa misotro kafe misotro ronono zao mahazo SMS foana avy amina tanora za ranona ninarako 5 taona 20 taona 5 taona za manana olam-pitiavana pastera dia rehefa mahazo an'ireny SMS reny dia ny valiteny ataoko amin'ny 7 ny SMS voaraiko dia manontany hoe efa niresahanao tamin'ny ray aman-dreninao ve io olana io satria zay ny ray aman-dreny ny olona akaiky indrindra solotenin'Andriamanitra eo dia misy valiny samihafa ihany efa niresaka ihany fineny tsy nanome valiteny dada tsy niteninina sy ny sisa dia manontany amin'ny pastera fa ndre mandeha nazy valiteny mampime be mihitsy efa niresahanao tamin'ny ray aman-dreninao ve izy dia namaly le ankizy hoe kotsoloza tena gaga mihitsy ianao hoe any amin'ny pastera mia zany afaka miresaka lizy fa raha dada resaka pilanga raha ineny ngamba resany io sermonina mandrapaharivy ny andro hatramin'ny raha afakapisy mbola inana ny resahana ao an-trano fa tsisy raha valina tsony fa tsy tokony ho zany le izy tsy tokony ho zany le izy ny ray aman-dreny tokony mipetraka ho mitoerina ametran'Andriamanitra mba ray aman-dreny afaka miaino ho miosofina ny zanakareo miosofina ny zanakareo fa rehefa tsy omenareo sofina ny zanakareo hitady sofina hafa any ivelana izy dia raha mba sofina pastera moa nalaina ka manindra fa sofina hafa koa pastera koa nalaina ndraindray izy dia efa milaza aminareo azy dia mahazo toromarika avy any tsy manjary izy dia rehefa vola izanako ianao ihany nge no anarina azy rehefa aveo hoe sangizany nanosika azy hitady sofina hafa nareo tsy niaino azy tena izy mba tsy ho dada fampitahorana na ineny be sermonina tsy latrama andarana no hitany ao trano fa mba ray aman-dreny mba mahatakatra azy mba miaino azy lesona lafa ho an'ny ray aman-dreny zany fa aloha tsy manjary jereko tsara ny famataran'orako fa resaka hafa ho an'ny ray aman-dreny zany mila miverina ny ray aman-dreny ho ray aman-dreny tsapany zanaka
fa tia azy sy afaka mahatakatra azy. Tonga eo amin'ny fahafiry zao, fahavalo. Inona ilay fahavalo? Rehefa niteny dia tano ny teny natao. Matio 5:7. Matio 5:7. Io ilay tenin' Jesosy moa aoko ny teninareo ko eny, tsia, fa zay ankoatran'izay dia avy amin'ny lay ratsy, avy amin'ny devolo zany. Zay misy. Ary reny mahatonga azy makiteny ny resaka tamin'ireo zavatra 7 azy zany. Dia io amin'izay arinao zany fa hiteny. Fa vitanao daholo mifanadihadiana, tsy fitiavana maloha, fitiavana marina ny dia za efa mba nandinika amin'ny fianakaviany, ny finoany, ny toetrany. Dia efa mba niresaka tamin'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny koatra ny dakoro ihany fa tsy isy fandavana manahoana akory. Dia hiteny azy zany. Dia ndana miteny teny amin'izay hoe akia tiako ndry ity dia afaka mamaly hoe tiako ela. Tsy monina mihitsy. Andana tenena amin'izay. Saingy zao Jesosy dia mampitanana tsara. Rehefa miteny ray mandeha ianao dia tazony ny teny nataonao. Ary ray mahasaripady an'ilay izy. Aleo lavitra tsy miteny fa mifampijery sy mifampitsikitsiky eny fotsiny aloha. Na dia samy tiany amin'ny fomangina any azy. Misy mantsy loatra zany. Fa dia hitanao zao mihitsy manana affinité zao nareo. Fa tsisy akiteniteny mihitsy aloha. Mandra-pahazonao antoka tsara hoe tena tokony hiteny. Fa raha vao miteny eo ianao dia voafatotra ianao. Zay misy. Raha kristianina marina ianao, ny teny dia mamatotra. Zay misy. Raha vao niteny hoe tiako ianao amina tovovavy anankiray, dia miverina mona ianao amin'ny tovovavy rehetra sisa mandra-patapitry ny andronao. Zay misy. Raha vao namaly ianao amin'ny tovolahy anankiray hoe za koa tian'lahy, dia miverina mona ianao amin'ny tovolahy sisa rehetra mandra-patapitry ny andronao. Dia voninao amin'izany ve ianao? Raha mbola tsy vonina amin'izany ianao aza miteny. Zay fotsiny ilay izy. Dia anjarantsika mieritreritra tazony ny teny natao. Fa zay tsy arak'izany hoe Jesosy dia avy amin'ilay ratsy. Ary zay zany ny problème be zao. Ny ankizy manao tiako ianao, melony anabadiana efa sipa enina ny vadiny. Inona ihany aho tazao tiako ianao, je t'adore amin'ny adalàna rehetra zao. Dia rehefa tena manambady nao sipa enina nefa nao, dia ilay tena vadinao zany olona ny rahanao fahafito. Dia mba ara-dalàna avy eo ny sainareo rakizy. Sisan'olona enina nomenao ilay tena vadinao. Mahasalama saina moa ianao. Efa zany moa zany ny fiarahamonina dia ny olona manambady amin'izao efa saky nanana sipasipa daholo vao tena tonga amin'ilay tena vady. Dia atao hoana moa fa dia no famindrampon'Andriamanitra dia fa raha ohatra ianao, zay nge nahatonga ny ankizy nyteny amiko miainao manao conférence ohatran'izao hoe pasteur, médecin après la mort, za efa niteny ozy izy. Eno ho aho. Ana miverina resaka tsara amin'i Jesosy. Dia tazony ny teny nataonao. Tazony miaraka amin'i Jesosy. Fa anjaranao ny tanana zany. Zany izy. Tonga amin'ny fahasivy. Inona ilay fahasivy? Inona ilay fahasivy ry havako? Eto ampahendrena ny fitiavanareo. Efa miteny hoe fitiavanareo aho zany zao satria efa niteny ianao. Efa miaraka nareo zany zao. Ny ray aman-dreny efa d'accord raha ny marina. Ianao efa niteny hoe tiako ianao dia efa namaly izy hoe I love you too. Zay. Dia efa miaraka nareo zao. Dia ento ampahendrena amin'izay ny fitiavanareo. Entina ampahendrena ahoana ny fitiavana. Jereo ny obolana toko 420. Obolana toko 420. Resaka fahendrena zany. Ny obolana moa boky amin'ny fahendrena. Obolana toko 420. Andininy 9 sy 4. Miresaka fitiavantsika ho dia miresaka tokantrano sy trano isika. Inona nambarany tenin'Andriamanitra? Obolana 420, 3:4 minaran'i Jesosy. Fahendrena no anaovana trano, ary fahalaliana ny saina no mampaharitra azy, sady fahalalana no hamelona ny efitrano amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra. Hanorina trano ianao, hanorina tokantrano ianareo, ento amin'ny fahendrena ny fanorena, fa fahendrena no anaovana trano. Dia inona moa ny dikan'izany hoe fahendrena izany? Raha ohatra miresaka fitiavana izay. Be dia be ny dikan'izany, fa farafahakeliny ny anankiroa. Ny anankiray voalohany indrindra zao. Raha ohatra ka mbola tanora nareo no mifankatia izay hiaraka izany, fa tiako ihany. Zao no izy. Tandremo tsara mba tsy ho fitiavana manimba ny fianaranao ilay fitiavana. Zay ilay mandeha amin'ny fahendrena. Tsy eo koa niaraka nareo dia ianao hatramin'izay voalohany foana tanam-pianarana no niaraka ianao lasa gisitra. Adalo ianao. Zay no misy.
fa mba tsy hanimba ny fianarana ny fiarahanareo raha ny marina azy ny fiarahanao amin'ilay olona tianao raha tena olona tokony tiavina manjary fanohitra vaovao anao ianarina tsaratsara kokoa mihoatra no tamina lasa zay no izy toeran'izany koa mba ho fitiavana tsy hanimba ny finoanao mba tsy hanimba ny finoana zay le hoe mandeha amin'ny fahendrena mba tsy hanimba ny finoanao dia taloha ianao mpiangona isan-kalady dia no nampiaraka taminy ianao dia nanjary sy niangona sisa afa-tsy pasika sy krismasy ary pentekosta sy tombaovao tsy zany tsy fahendreny zany tsy fahendreny zany anjarinao manana zany zay lafiny anankiray hoe ento ampahendrena ny fitiavana dia ny faharoa satria lafiny roa ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny amin'izao tsika miteny zao ny fitiavana marina rehetra dia misy dingana telo ny dingana voalohany dia ny dingana fianakaviana zay ilazana azy ny foko rehetra eto Madagasikara manana fomba samihafa ny etomerina zao resava dia misy an'ilay fisehoana sy fanateram-body ondry iny zany tsy azonao ialana iny ny fitiavana dia sy fitiavan'olon-droa fa fitiavana ifamatorana fianakaviana anankiroa na tianao na tsy tianao dia raha mandeha amin'ny fahendrenanareo dia tsy maintsy mandalo amin'ny fianakaviana iny dia manaraka neniza neny ny fanjakana amin'izay raha olo-pirenena vaniny ianao dia misoram-panambadiana ara-dalàna nareo dia omaninao zany fitainany amin'ny fianakaviana ataony amin'ny fanjakana kristianina tsara ianao dia ataony iny amin'izay atao amin'ny fanamasinana fanambadiana any am-piangonana ary any am-piangonana koa fa tsy any amin'ny espasy akory mila mazava tsara mihitsy zany satria mbola tsisy malagasy mihitsy zay angataka andria dia ny fianakaviandria saina makaty tsisy malagasy manao an'izany fady zany satria ianao nangataka dia ianao no mandeha makany amin'ny fianakaviana ilay zazavavy maharaka avy ianareo toetran'izany koa raha atao ilay fanamasinana ny fanambadiana Andriamanitra no angatahana an'ilay tsodrano sy ilay fitahiana tsy Andriamanitra avy aty amin'ny espasinay fa tsika makany tranon'Andriamanitra zany ny tsy mahamety mihitsy ny fanamasinana fanambadiana ivelan'ny trano fiangonana ohatrany hoe antsony ny fianakaviana zazavavy akaty fa angataka anao zay zay mba fianakaviana salama saina moa zany ary raha milaza aminao fa raha samy manao an'izany ianao fa tezerana mirehetra ny an'ilay fianakaviana manontolo tapahoany fitsika no inona dia hitrereto Andriamanitra hoe zara ngany itsodrano zay avy Andriamanitra avy ty fa tsy ianao mandeha mandadilady etỳ antranon'Andriamanitra angataka ny tsodranony be dia be mantsy ny olona mipozipozy zany amin'ny espasy natao rehefa azafady azo miadevitra an'izany amiko nareo fa tsy haharesy lahatra mihitsy akory raha mbola tia hanaja an'Andriamanitra ray aman-dreny ombonina ianao manatona an'Andriamanitra ray aman-dreny fa tsy izy akory no atsoina akariaka tsy anaraka ny aitraitranao fahafolo farany inona ilay fahafolo farany tehirizo madio ny fitiavanareo tehirizo madio ny fitiavanareo Exodosy 20:4-10 Exodosy 20:4 fantatrareo io teny io fa ny toko sy andininy fotsiny angamba tsy anareo aza mijangajanga aza mijangajanga ny fiarahamonina misy atsika zany zao tena fiarahamonina be fijangajangana mihitsy zany izy dia ny ankizy zany araky ny fanadihadiana nataon'ny Instat tamin'ny herintaona iny nivoaka sa tamin'ny roa taona dia milaza ny Instat ny institut eto Madagasikara momba ny statistika zany nilaza manao hoe eto Madagasikara 470 taona ny ankizy malagasy dia manomboka amin'ny ray fandriana 470 taona nareo fotsiny tsisy manao an'izany moa fa ny ankizy malagasy amin'ny ankapobeny tsy zany zany izy tsy anaka fijangajangana zany ny fijangajangana dia ny firaisanofo amin'ny olona tsy vadinao ara-dalàna ka alohan'ny fanambadiana mbola tsy vadinao ara-dalàna ivelan'ny fanambadiana efa tsy vadinao tsony ny anao ihany mipetra tsara ao zay fa ny fiarahamonina tsy zany ao anatina fiarahamonina mijangajanga tsika zao dia be ny olona mieritreritra ny amin'ny ka maninona refa ka maninona ahoana tsy ten'Andriamanitra tena mazava tsara mihitsy tehirizo madio ny fitiavanareo na marana koa fifatapitra amin'ny fotoana nanao jobily mpivady tamin'ny herintaona angamba iny zay président ozy izy fa tonga avy ianao nao ilay fampipombavahana sy nitoroteny amin'ny ty jobily ataony aty jobily na menakavy fotsiny hoe ataony an-trano dia ny aroa dia nijory vavolombelona zay mivady ireo dia miaraka ny fampisipa zany nandritry ny 10 taona wow ianao nanao fanamasinana mary azy neny izy efa 10 taona ny rahany zay tsy tsaroko moa nyresaka an'izany sy tamin'ilay dinga 10 taona ny rahany zay fa zay izy dia nifanaraka mihitsy manao hoe tsika tsy miray fandriana raha tsy vita mary azy ary voatanana ilay izy paster azy izy wow azany misy anaka
zany natao hoe fiainana kristianina zay tapitra ny fotoana misaotran'andriamanitra afaka anjaran'izany taminareo mifanahy masina ny ampaherinareo hiaina an'izany dia samy mody dia samy mitsakotsako midongo atsika rehetrarehetra aminazy io satria inoko fa tsy amintsika ireo no tsy manana fanontaniana e dia tsy ny fotoana no hoe ny anazy no tokony hoe tapitra latsakafefany dia tsy maintsy ajanony fa zay aorinan'izay no ahenantsika kely fa araroantsika ny azahoantsika n'izao ray aman-dreny izao a ndao aloha averintsika ilay tehaka ho an'ny tompo teo a noho ny fahasoavana be izay niraisitsika tamin'izay fampianaran'izay ohatran'ny omaly ihany ngamany ataontsika hoe rona telo eo fa tsy teny afaka mivalapatra be tsika raha misy tia ametraka fanontaniana amin'ny pasteur dia fotoanan'izao ato manana mpampianatra sekoly lahady misy tetikasa ve pastera tokony atao satria ny arak'ilay voalaza teo 14 taona nalatsaka izay ary ny ankizy dia efa manao firaisana ary tsy eto Antananarivo ary zay mo eraka misy ve fampianarana tokony ampidirina satria ny olona rehetreto zao a sady efa lehibebe no endry daholo fa le ankizy mihitsy ahoana no tsisy hoe tetikasa mila atao ve satria na ao am-piangonana ary raha mampianatra sekoly lahady a sarotra amiko ny ampianatra an'izany amin'ny ankizy saotra tompoko avato ve misy rindray salama daholo tompoko ny fanontaniako araka ny sitrapon'Andriamanitra ve pasteur raha ohatra hoe le vehivavy indray no mitory fitiavana amin'ilay lehilahy voalohany saotra tompoko farany ato aiza aiza fanontaniana pastera raha ohatra hoe misy olona anankiroa efa niditra tokantrano nefa efa fantany fa tsy mety ilay izy aty aoriana trop tard médecin après la mort inona n'ilay raison an'ilay divorce raha fiainana kristianina mila tazomina satria efa niekena ny teniny niekena ve naiky teo anatrehan'Andriamanitra hivady nefa ao anatiny mahatsapa fa tsy nety mety tsy nandinika tany aloha mety tsy nahatsapa tany aloha fa nefa efa fanaiky teo anatrehan'Andriamanitra fa hivady nefa tena ao anatiny tena mahatsapa fa tena tsy mendrika ny ompivady inona ny tokony atao torohevitra pastera no angatahana raha sisa eo ny sisa i monsieur Faly ny fanontaniana petrako pastera dia ny hoe le any an'le hoe jereo le fototry le ray aman-dreny dia rehefa manambara an'ilay ankizy ianao a hoe le fototry le olona sahala amin'izao araka le teny pastera tsy ambara tsipiriany le izy dia hoe izany ve ianareo no mivavaka manapaka zay tompoko lehilahy daholo zareo fa tsy haiko hoe naninona ny vehivavy tsisy ny teny ny fahavoazako zany zao a ampianareo kely atsiaro izy le fanontaniana voalohany teo ny amin'ny inona fanabeazany tokony atao efa manomotsika zany zao any amin'ny sekoly amin'ny ankapobeny efa manao koa ny sekoly any amin'ny fiangonana ny fizikemy zao manana le boky hoe tsy ambarately ny tokantrano sambatra zay efa azona manao izy iny moa ny olon-dehibe azon'le olon-dehibe mitaiza ny zanany amin'ilay izy fa ataoko fa
tokony oetreretina tokoa zany any amin'le sehitra hoe asekoa le lahady ohatra misy anao ny sampana mitaiza tanora any amin'ny sokoto zay sehitra rehetra misy tanora dia tokony eritreretina an'izany ny tompona andraikitra rehetra zay ngamba fa efa misy ny atao fa misy mbola tokony atao zay le izy dia ahoana hoe raha ohatra ka fitorona le fianakaviana tonga dia asesiko amin'ilay atao kaiky ato dia lazainy hoe manavakavaka sy ny aniny tsia zao no izy a Andriamanitra dia tsy manavakavaka fa Andriamanitra mitsinjo ny ho avy jereo tsara mihitsy amin'io tantarany Abrahama Genesis 4:20 hoe ianao tsy mahazo maka vady aty mihitsy fa aty ihany zany zany izy ary misy zany fepetra aperak'Andriamanitra zany marina fa amin'ny Genesis io dia misy antony ara-ponona lehibe mihitsy ny tantaran'ny Solomon moa nandikan'io fotokevitra io dia zay nahatonga ny fivakisan'ny fanjakana taty aoriana fa misy zany sotoavina misy valeur tokony iaina ny fianakaviana tsiraray avy dia samy manaja ny valeur an'iny zay misy fa zany fianakaviana tsy manana valeur zany fianakaviana tsy misy fototra zany mba tsy hanivako ny fomba fiteniko zay rehefa tsy misy fototra dia fantarao ny toyny fa tsy maintsy manana valeur ny fianakaviana tsiraray avy dia ny valeur ny fianakaviana tazony ny olo anatin'ny fianakaviana ohatra hoe zay ny valeur ny manakavy zay tsy misorotoka dia tena tazona mihitsy zay ianao raha anambady nareo anabavinay tandremo sao dia mitondra mpisorotoka miditra aty fa tsy hainakinan'izany zay ohatran'izany zany le izy be dia be tafiditra amin'ny resaka firazana mantsy zany resaka zany fa tsy vakianao resaka fa misy valeur tokony tazonina ao anatin'ny fianakaviana zany dia samy mitany ny valeurany fa io valeur io tsy valeur vetivety akory efa tarazo ny ainana ela tany io fa tsy zavatra hoe tematemaka teo akory misy tantara betsaka sy antony maro iorena n'io sotoavina io dia ajao ny sotoavina ny ainantsika indrindra rehefa tsy mifanohitra amin'ny firazantsara zay zany izy ina le fantanentariary hoe mety ve raha ohatra ka ny tovavy no mambolaka fitiavana voalohany kinona ny olana tena ataoko mihitsy kinona ny olana ao anatin'ny fitiavana angeny za zany nanana tombontsoa lehibe mba namaky ny boky ny Billy Graham misy boky ihany hoe la réponse à nos problèmes anareo zay mbola mahita an'izany satria boky mbola hitany zany dia misy fanontaniana ohatrohatran'izany tany raha tsara ny fitadiko na boky hafa nahitako azy hoe ahoana moa zany fa le tovavy no za tovavy misy tovolahy tena tiako be mihitsy dia za zany fera hoe tsy mahazo miteny mihitsy dio Billy Graham raha tsara ny fitadiko hoe mahazo miteny ianao ngamba tsy afaka hiteny aminao tiako ianao masy le tovolahy fa ny vehivavy manana ny langage d'amourny amin'ny tsikiny amin'ny masony amin'ny fietsiny tena misy ary ny tovolahy mahay mamaky an'ireny raha tsy jamba zay fa misy ny tovavy tena zany mihitsy dia zavatra mampimety tamin'ny seritra tanora anankiray ny any tamin'izay mbola tanora tena nisy tovavy mihitsy nanoratra tamina soratra kely zay dia asa ino moa flute sa inona nisy any dia nasiany soratra hoe love me dia hitanao mihitsy hoe manana fomba be dia be resahana ny vehivavy ny amin'ny fitiavana fa tsy zavatra dia hoe olana makely fa mivavah tsara dia sokafan'i Jesosy foana ny fotoana ahafahana ny tena izy raha vehivavy ianao fa tsy fahotana makaiza akory zany tsisy milaza an'izany hoe ny lehilahy no tsy maintsy mamboraka fitiavana boky fahafiry toko fahafiry andininy fahafiry zany raha mitovy ny baibolitsika ina le fanontaniana anankiray teo le hoe raha ohatra ka efa tena tafiditra anatin'ilay fanambadiana moa zany dia hita hoe tena tsy mety mihitsy izy ny vahaolana ambarana finoana kristiana ry havana malala dia ny fitaomana n'le olona mivady hakeo am-pototry ny azo fijaliana zay andaonareo mivady reto taloha tany ny zavatra samihafa tokony dinena fa tsy voadinika ntsony fa tafiditra anatin'le hoe olona afaka vady ihany koa zao zany tsy tafiditra anatin'le listre olom-pady iny zany tsisy resaka mihitsy iny rehefa eo mifankahita dia manao hoe tiana bavoka efa tsy mifankalala fotsiny zay dia mifarano ny tantaraka tsisy satria zay efa mivady efa mifanaiky dia fa rehefa voaporofo eo hoe tena anabavinao io fa izy miperaka tany dego ianao miperaka tany tuiliara fotsiny dia no mifankahita nareo dia le raha tao nisy antson'ny raha tao dia nifankatianareo fa rehefa voaporofo hoe anabavinao nge io no zao tapaka ny raha tsisy resaka za zany tsy miditra amin'izay resaka zay fa raha ohatra resaka hafa eo am-pototry ny azo fijaliana ihany ny fanasitranana eo ihany ny fanasitranana miverina eo dia eo no sotran'ny tompo fa rehefa tsy tafiditra anatin'ilay lisitry ny fady dia misy fanasitranana tokony atao fa matoa tsy voasitrana le izy dia ny anankiray amin'ilay anankiroa zany no tsy te hanaiky an'i Jesosy misy hitondra n'ilay fanasitranana fa Jesosy afaka manasitrana tokantrano za hitan'izany mbola tsy pastera akory dia efa nahitan'izany
savoritaka ilay tokantrano kristiana tsara efa nanina an' jesosy tonga nentan'le raha matoa efa vita amin'ny valizy ambalabalina ny ankizy mitomany eo daholo jesosy inona tio a za mbola tanora kely mbola sy mpianatra pastera koa tamin'izany fa kristiana tsara vavaka tsika fa sady mangovotra ihany dia nivavaka dia izao no tariany fanahy masina fotsiny teny tamin'izy mianakavy hoe zao no izy a nareo kristianina ohatran'ilay sambokely misamboaravoary zao tranonareo zao fanambady zao zao aiza donoina fa eto ange jesosy e ato anatin'ity sambokely misamboaravoary millenety eto ange jesosy e dia enoy jesosy dia nivavaka tsy androko izay nivoanako zany fa dia za milaza aminareo an'le mpivady zao natao jobily mariazy zay mizy efa teo amorony fisarahana raha ohatra tarady indray angamba dia efa lasa le raha matoa zany le valizy ivoakaiky mivaravarana ko vahana moramora le valizy za dia vavolombelona fa raha tena voniverina amin'i jesosy ny olona ampy ny rahan' jesosy kristiana diovana ampy ny fahasoavan'andriamanitra anasitranana ny tokantrano rehetra fa misy tsy manaiky hiverina amin'i jesosy marinao handray an'ilay fanasitranana matoa tsy sitrana an'ilay tokantrano zany zany mba traiky efa kely nananako eny to ampy aloha zay fa mbola azo toizana matriny herinandro anka izy ty fa oko aloha zay ny androany saotra ny tompo ry havana dia raina ny tompony amin'izay afaka ny fampizarany mpanompony tamintsika tamin'ity atoandro ity a ndao verintsika nitehaka ho an'ny tompo fa tsy hitanareo hoe tena tia be atsika ve izy dia tsy hay ihany koa paster ny saotra ankasitraka anao hatrany a tena manana ray aman-dreny tokoa ny firenena malagasy manana anao dia mahazo tombony be zay tamin'ity androany ity tao anatin'izay a tonga teto ianao dia nizarany izay hoe tia olona dia ahoana ary inoko fa samy nakasika ny tsirairay afy tamina lafin-javatra maro izay rehetrarehetra efa nizarainao teo dia misaotra indrindra nanaiko fitaovan'ny tompo tao anatin'izay mankasitraka indrindra tompoko amarana ny fotoantsika ankehitriny misy teboka anankitelo tiako zaraina amintsika vetivety alohan'ny ay dia mbola tsy mbola vita saika mba hangataka ny paster metsodrany rehefa avy eo rehefa mamarana ny anankiray voalohany dia misy an'le fampianarana maly araka le fandraisako taminareo hoe ny imprimena le izy dia ao ivelany eo misy impression an'le fampianarana maly le slide tety zany dia afaka raisinareo ao ivelany eo an'izay maniry teanana an'le izy ny saran'le impression no aloha dia izay ihany ny anankiray faharoa 2T2M fanalavana an'le 2T2M dia hoe tanora tia miaina madio vondrona anankiray ao anatin'ny sampana anankiray ao anatin'ny vondrona roa imemy atao anatin'ny SFNJ izy io iombonan'ny tanora izay hoe tia miaina madio zay anasana antsika rehetra koa fa raha maniry ianao te hiombona ao anatin'izany dia misy ihany koa ireo tanora efa ao anatin'izany atao anatin'ny SFNJ izay afaka mandray anao eo ivelany eo mandray anarana izy fa manome fotoana anao hoe misy fiofanana ho amin'izay hoe tanora tia miaina madio zay atao anatin'ny fikambanana iombonana ifanafanana hitazomana an'izay fiainana madio zay miaraka amin'ny tompo dia misy an'izay ihany koa ao ivelany eo teboka fahatelo sady farany dia raha pitsondray tsika ny fotoanantsika eto amin'ny 20 ihany ny loha hevitra amin'io andro fahatelo io dia ny hoe ahoana no hiatrehako fankapanahy sy fahadisom-panantenana fankapanahy sy fahadisom-panantenana ahoana ny hatrehana an'izany zoky kami rafalimanana no hitondra ny fampianarana indray ny amin'ny rapitso toy izao amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 izay mbola anasana antsika rehetra hatrany antenaina hitovy amin'izao ho maro be hatransika hiombona sady hideran'ny tompo no andray fampianarana ny amin'ny rapitso indray izay no azo ambarana ny fotoantsika ataontsika ny hira valo amby telopolo sy telonjato arovy ao tompo dia ao aorianan'izay angataka ny ray aman-dreny mpitandrana ametraka hitsodrany eo mpitsanganana izao Alleluia.
ry andriamanitra ray zanaka fanahy masino midera sy manome voninahitra anao zay fa napetraka teo am-pilatananao zao fikasany zao ary nekeno ny famindramponao lehibe ary dia tanteraka soamantsara atolotra anao feno ny voninahitra rehetra rehetra efa nafafy dia ombay amin'ny asa mifanainao masina hahavoka-tsoa amin'ny tsiraray avy ary raiso ny fahavononanay raiso ny fahavononanay mba hankatozy ambarany teninao raiso ny fahavononanay mba hampiatra ny fahamarinana homenao amin'ny teninao ho anay raiso ny fahavononay ry tompo ka toano amin'ny hery mifanahy masina sy ny fahasoavana mba hahitanay ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay mivavaka manokana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny ndraikitra sarotra iantsoroana mba ho fenonao ny fahendrenao ny fitiavanao vavaka manokana ho an'ny tanronay rehetra atopatopa ny onja vaventy ny toetrandro ankehitriny ny rivotra mitsoka rehetra mifofofo mahatonga azy ireo sahirana miatrika ny fiainam-pitiavany ny fiainany amin'ny akapobe arovy ny tanronay Jesosy mba ho marina ny fandraisana anao ary dia hiara-dalana aminao tokoa ny izy ireo ankehitriny dia mambaran'izao fotoan'izao izahay ka hisaraka itondray dia tanterao aminay ny tsodrano izay tononona amin'ny anaranao ka andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ao ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany ho aminareo andimy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina tahiny tompo daholo rapitso amin'ny 12 mirary soa antsika rehetra